Asandra bauanau andriamanitra fainanu nanafutananai famitrampo nunamutsena ni sautra tulutra ufunina itramantra kisa ayufunina itramantra Jesosio yenuni fafa ataunaya mini anaranu meu etimana aniasa watandibuni ananiasa tau siniraka anakarai sure ufunina itrau karai sure ufunina fanaio tariu nawisa saudi aferi andalani katanuma fikatanuma fianarakanau kasafi laialami irina fatatra nimba usambatra si ufinaritra mantra kisai si ufinaritra mantra kisai vavaksika saotra no atolotra ianao dera laza voninahitra Andriamanitra ray zanaka fanay masina Andriamanitra fototra ain'Andriamanitra tianay Andriamanitra ny andohanay ary Andriamanitra iafaranay nandidy anay mba handinika ny soratra masina araka ny teninao zany Jesosy dinio nareo ny soratra masina Jesosy tonga eto izay fantatrao tsy miafinao anatrehanao ny vesatra ny lotony tsy fahatanterahana rehetra mamindra fo aminay mamelany fahotanay angatahako aminao Jesosy dia saromin'ny famindra-posiny fahatsaranao izay mba hahafahanay miditra eo anatrehanao eo amin'ilay masina indrindra eo amin'ny tongotra ny seza fiandrianan'ny fahasoavana mba hahafahanay Jesosy mianika ny hatsaran'ny aren'ny lanitra amin'ny alalan'izao fampianaran'izao nampianatra ny tanak iady ianao Davida fahiny ary izay koa dia nomenao fahefana araka ny teninao fa sitrano ny marary atsangano ny maty ovy miboka avoain'ny demoni ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona fa ny Nazareta alelohan'ny mpiandry azahoanay mandidy sy mandroaka sy manapotika ny asa maty ny Satana andrakotra anay ka ny asan'ny devoly rehetra dia efa levona tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny anaranao Jesosy ny herin'ny ranao andrakotra anay potika sy ravan'ny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy mitomoera efatra amby sivifolo avirana fifoazantsika ny masoandrinao miposaka andininy voalohany sy ny fahatelo
Anomanantsika ny fosifanahy dia hiatrika ny fampianarana isika. Ny masoandro na miposaka rarao dia rara ty sao milente atity maro no miandry afiare mbatutu tanura o tanura afiare ande ambande araka iasa sakeli vitanao tsy fery fa voasoratra hoanda tanora namanay mbama Jesosina vitarikani kanaisana sanualea panzinu isi fatsimba tanura o tanura afiare ande ambande araka iasa sakeli vitanao tsy verire favuasuratra hoanda Jesosy hianatra zay ankehitriny mandra-piavoko ny apôstôly Paoly tandremin'ny famakiateny. Ary ianao koa efa nilaza fa dinionnareo ny soratra masina fa ho amin'ny anananareo fiainana mandrakizay. Omeo anay izany Jesosy, irinay amin'ny anaranao. Raha mazoto mandinika an'izany ianao ny voalazan'ny apôstôly Petera dia manao tsara ka dia isao isan'ny fahamarinanay ary. Izao fandiniana sy fandalinanay ny soratra ao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia manantitra ny araba ho antsika rehetra mpianakavin'ny finoana mianatra indray tsika androany ny tapany faharoa amin'ity boky Apokalipsy na fanambarana. Mahita venareo mirehatra le lustra? Mahita? Ny any ariana mahita? Ay. Raha asiko famerenana kely fotsiny ny dikany teny Apokalipsy dia voilement na fanalana sarona. Rehefa misy mariage dia ongotana na akarina voilin'ilay mpanambady dia iny zany Apokalipsy ny dikan'iny fanalana ilay voily miakatra iny. Izany hoe efa hita ny endrik'ilay olona hoe ohatrohatro zao fa tsy hita zato isanjato. Misy trait na tsipika vitsivitsy miafina. Misy tenin' Jesosy ao amin'ny Luka 12:5-10 manao hoe ianareo mpiatsara velatsiny tarehan'ny tany sy ny lanitra dia ianareo fatarina fa ahoana kosa ny tsy ahaizanareo mamantatra izao andro izao. Jesosy Kristy mihitsy dia manome tsiny ny olona nanara-dia azy tamin'izany. Raha mavesabesatra ny lanitra hain'ny olona tsara fa ho avy ninona? Ny orana. Raha misy fambarany amin'ny lanitra ny kintana sy ny volana dia fantatra hoe solstice d'été zao, équinoxe zao. Fa nahoana hozy Jesosy nareo tsy mamantatra an'izao andro zao? Efa tadio tsara fa fony Jesosy tety tany io efa tany amin'ny 4 taona lasa andraisantsika fieritreretana sy fandiniana zany amin'izao andro iainantsika amin'ny andro faran'izao ny hoe aiza ho aiza moa isika. Dia efa nidiniantsika tamin'ny heriny ny zavatra be dia be fa eto no ataoko récapitulation na famitinana fohy farany alohan'ny itoizantsika différentes approches de compréhension du livre. Misy fomba fijery anankitelo ahafahana manazava ny boky Apokalipsy. Izavy aloha ny tety tamin'ny heriny atsangano ny tanana hoe tompoka azafady tsika rehetrarehetra ihany vitsivitsy ihany tsy teo dia averiko dia amin'izay mazava kokoa. Misy ny antsoina hoe approche pré-millénarisme. Zay approche pré-millénarisme zay dia ohatrohatro zao zany no fisehon'ny tantara. Raha zay fomba fijery zay ny raisina. Apokalipsy toko voalohany hatramin'ny 7 dia fiangonana réel, zany hoe fiangonana tena misy andefasan'Andriamanitra hafatra 7.
io misy mitory hoe ny fiangonanay io ny fiangonana zao io fa ny tena marina ny fiangonana masina dia manerina n'izao tontolo zao. Fony tamin'ny andro nandratany azy dia tena nisy ireo fiangonan'ireo, fa ho antsika ampakarina ilay vadin'ny Kristy araka ity fanazavana nataontsika ity hoe misy telo groupe ny olona araka io tenin'Andriamanitra io ny jentilisa zay tsy jiosy ara-pirazanana rehetra dia jentilisa. Ny jiosy dia ny jiosy raisy reny hatrany amin'ny razambeny, ary ny fiangonan'Andriamanitra dia ireo rehetra izay nino an' Jesosy Kristy io tompo sy mpamonjy azy, na jiosy izy na jentilisa. Mbola tadiditsika tsara zay ao ny jiosy izy rehefa jiosy ny raisy reniny dia jiosy izy zay, mazava. Jentilisa zay tsy jiosy rehetrarehetra dia jentilisa daholy, mazava. Fiangonan'Andriamanitra na jiosy izy na jentilisa ka nino an' Jesosy na naiky azo tompo sy mpamonjy dia fiangonan'Andriamanitra. Voalaza io Korinthiana 10:10-12. Mazava ve zay? Dia ity fiangonan'Andriamanitra resahany ity zany dia alefa ho an'ny jiosy sy ny jentilisa zay nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy dia misy afatra 7 ao. Efa mivakinareo ve le afatra le fiangonana 7 an'izay nianatra tamin'ny hery atsangano ny tanan'izay namaky? Dia misaotra zay mbola tsy namaky vakio dia tsy pio fa misy message ngeza be anaky 7 isak'ilay afatra ho an'ny fiangonana. Ao zay ny toko faefatra hatramin'ny toko 7 raha le approche pré-millénarisme zany nijerena, zany hoe misy le resaka fanjakana 1000 taona ao amin'ny apokalipsy, dia ny fomba fisainana momba n'io fanjakana 1000 taona io no mahasamy hafa le fanazavana ny boky. Ao zay le millénaire na hoe millénarium, mahatonga n'io teny io hoe millénarisme mety tsy hitanareo fa manazava généralement futuriste, zany hoe zavatra iseho any amin'ny ho avy mbola tsy misy ankehitriny. Apokalipsy toko 20:12, règne du millénaire, jugement final et éternité. Zany hoe ho an'ny approche pré-millénarisme, maharaka nareo tonga Jesosy maka ny fiangonana loza mandritra ny 7 taona, io le apokalipsy 4:19, tonga ny fanjakana 1000 taona, fitsarana farany, zay vao ny mandrakizay ny mandrakizay. Zay mihitsy ny fanalavana an'io éternité io amin'ny teny gasy, ny mandrakizay ny mandrakizay, éternité. Ho an'ny olona zany mametraka fa mbola any amin'ny ho avy le 1000 taona, dia zay mahatonga azy miteny hoe pré-millénarisme. Mazava zay? Mbola tsy ao anatin'le 1000 taona tsika fa miandry ny fiavian'i Jesosy voalohany, aka ny fiangonana, isy fandringanana sy loza mandritra ny 7 taona, isy fanjakana 1000 taona, isy fitsarana farany, zay vao le éternité. Zay ny approche pré-millénarisme. Ny protestanta rehetra dia miombona amin'io approche io avokoa. Zay no fomba fijery anazavantsika n'le boky apokalipsy. Zay le ho ampianariko sy efa nampianariko. Mazava ve zay? Fa ny approche post-millénarisme, l'église ao amin'ny andidy toko voalohany hatramin'ny toko 7, l'église réelle. Fa le toko 4 hatramin'ny toko 7 efa lazainy hoe zavatra efa niseho io, zany hoe efa miandra ny fiafarana fotsiny sisitsika. Ary ny apokalipsy toko 20 hatramin'ny 22 dia hoe symbole de la victoire du christianisme sur le monde, zany hoe efa zao fivavahana kristianina manerana ny tany zao ny fahatanterahany io apokalipsy 20:22 io, dia ohatrany hoe miandra ny farany fotsiny izy, hoe miakatra ny soratra ohatran'le film reny dia tapitra. Zay le antsoina hoe approche post-millénarisme. Ao raha zay indray ny fomba hanazavana an'le boky dia hafa indray ny fomba fijery azy. Azonareo? Azo loha sa tsy azo? Millénarisme zany hoe tsy misy mihitsy io 1000 taona io. Misy fiangonana mivavaka sabotsy anankiray zay zao efa mivakiko tanteraka mihitsy ny tahirikevitra momba ny apokalipsy dia ny fanjakana ny afatra amin'ny fiangonana tany Efesosy dia misy daty nomeny eo fiangonana tany ananina tamin'izao io. Tamin'izao zany hoe zavatra efa lasa daholo ny fitantarany an'ilay apokalipsy, fa ny zavatra ho avy andrasany sisa dia hoe ho avy Jesosy dia hitsangana amin'ny maty dia miakatra amin'ny velona. Raha zay zavatra zay nijerena dia approche millénarisme. Hainareo ny anaran'ilay fiangonana misy isitist zay ny anarany fa tsy tononiko izy, fa samy manana ny fomba fanazavany ny boky arakaraka ny approche. Église réelle, cette grande étape de l'histoire de l'église, zany hoe na fiangonana tena misy na tantarany fiangonana fotsiny. Zay ihany ny anazy le apokalipsy toko voalohany hatramin'ny toko 7. Ny toko 4 hatramin'ny toko 7 dia généralement historique, zany hoe tantara fotsiny sisa fa tsy zavatra ho avy tsony fa zavatra efa lasa reo. Hovakitsika ao efa mivakitsika tamin'ny heriny le hoe hetsika ny nosy, iraraka ny kitana, efa nisy an'izany ve?
Nareo ny anontaniako efa nisy nosiny zany ve hatramin'izao andro eny atsika izao? Tsy mandiso an'ilay andro zareo fa ny azy io lazainy hoe historika zany hoe zavatra efa lasa atao amin'ilay amillénarisme dia tsy mana ratsitsika akory na hoe mikritika fa mba miresaka fotsiny hoe zay zany ny fijeriny azy dia ny apokalypsy toko 20 hatramin'ny 22 ny azy dia hoe retour du Christ, jugement dernier, éternité zany hoe miveriny Jesosy fitsarana farany dia mandrakizay any mandrakizay. Reo fomba telo ireo ihany ny fomba azon'ny fiangonana rehetra ilarana nazavana amin'ny boky apokalyptika na ny boky apokalypsy. Dia tsy ny boky apokalypsy ny soratan'ny Jaune apôstôly ihany ny boky apokalypsy fa ny bokin'ny Daniel koa dia boky apokalyptika. Mazava ve zay? Iza ny fomba fijery anazavantsika an'ilay boky zany raha ilay tantara nyresahako anareo rehetra teo? Approche, pré, mi, le, na risme. Tiako raha mba hainareo miteny zay anareo manatrika an'ity fampianarana ity. Approche, mba tonony tsikelikely fa misy votsavotsa fa misy efa universitaire manana master 2 approche. Zay dia misaotra antsika rehetra dia itoy ary isika sao. Efa voazavako tamin'ny heriny io sarivongany Daniel io ao 70 herinandro sisa tsy nataontsika. Averiko eto amin'ny fampakarana. Zavatra miseho zany dia zao. Aloha averintsika kely ato. Mety hoe maizimaizina kely ilay sary fa tokony ho hitanareo ihany. Ato amin'ny sisiny indrindra ato misy flèche ohatran'ny maintimainty na bleu marine be miakatra. Bleu marine izy moato fa maintimainty izy mivoaka eto dia misy soratra hoe première session an'ny fampakarana. Ito amin'ny sisiny ito ambanin'ity lustre ity. Hitanareo? Hita sa tsy hita? Reo le miakatra voalohany, reo ny antsoina hoe virgine dimy endry, le niomana hatramin'ny farany. Tsy haro lasa voalohany zany daholy amin'ny andro fiakarana voalohany io araka ny fanazavana efa nazavaiko taminareo tsy misy hoe kotroka be na hoe inona zany dia hoe arandohalika daholo fa iny Jesosy tsisy an'izany. Fa ny sasany ary mbola ataovy miady, ohatrinona kity islim ity mba ataovy 3 arivo kity izy mbola miady varotra eo ny olona lasa. Ny any tena atahorako izy mantsy Jesosy mba tsy ho any amin'ny toalety amin'ny andro fiakarana voalohany io fa tsy hay izay paoziko ao. Resaka izany fa io ny fampakarana voalohany. Io ilay andrasantsika tampoka Tesaloniana voalohany toko 4:7 no misy an'io tantara io. Idina avy amin'ny raony lanitra Jesosy amin'ny feo fiantsony. Ahoana nananganany Lazarosy tamin'ny maty? Lazarosy mivoa, natsony ny maty dia naninona? Nitsangana. Rehefa isehony amin'ny raony lanitra zany Jesosy amin'ny fampakarana première session io iantso an'izay rehetra maty ao amin'ny tompo izy. Ho tononony eo daholo ngamba ve ny anarany sa tsy haiko izay ho ataony fizy moa mahalala. Dia rehefa nitsangana ny maty dia ny maty tao amin'ny tompo na miakatra voalohany eny amin'ny raony lanitra. Rehefa tafakatra eny amin'ny raony lanitra voalohany ny maty ao amin'ny tompo afaka io tsara io Tesaloniana voalohany toko 4 manomboka amin'ny 7 rehefa any an-trano dia isy feo an'ny arkanjely. Dia hoy ny filazany fanady adida sy ny zavatra maromaro efa voazahatoetra hoe orakoraka ny arkanjely izy io satria ireo mpideran'Andriamanitra. Isy orakoraka sy tabataba be eny amin'ny raony lanitra eny. Io no anaitra an'ilay olona mino aty ambonin'ny tany misy inona. Io le ataon'ny olona hira hoe feo mamantona lena renao ve. Azonareo? Orakoraka be tampoka satria tonga voalohany eny le olona rehetra maty ao amin'ny tompo. Dia ny minoka mbola velona rehetrarehetra amin'io andrean'izay orakoraky ny arkanjely zay. Dia hitazana anaty tsy hainao fe raha mahay nitabataba dia sy ileo hitabataba ao Tsy mba manana instinct ve ianao na hoe naipo hoe nda hijery zany sa tsy zany? Ny olona very zany amin'io araka ilay voalaza ao Matteo toko 4:20 mbola mitoto kafe izy amin'io ny arkanjely tsy efa miorakoraka izy tsy maheno izy ambonin'ny tany. Le olona tsy hiakatra. Mety mbola atory ary izy. Fa ny olom-bovonjy areo ny tena mamperitrehitra amin'ilay hiakatra première session irinareo fatratra fa tena olona miambina 24h/24 amin'ny fahamasinana anareo lasa voalohany reo Fa ny olona mbola tsy mahavita an'izay aloha dia efa any amin'ny 2e sy ny 3e meritreritra miakatra fa tsy lasa voalohany eo ianao. Zany ny anarana an'ity fampianarana ity azahoana mahita an'ilay famantarana hoe rehefa miseho reto sy reto
tokony tsisy atao azy tsy mivavaka tsony mba ekarana voalohany satria voalasa io première épouse io na le vady ampakarina voalohany io ho tonga ny fahoriana farak'izay faratapony hitantsika teo manomboka amin'ny apokalipsy 4 ho vakitsika rehefa avy eo. Averiko le fizotra ny tantara sao dia tsy azonao tsara arakaraka le approche prémillénarisme ilaharantsika nazavana ny boky. Miakatra ny fiangonana fahoriam-be na grande tribulation de 7 ans mandritry ny 7 taona, fanjakana 10 taona, fitsarana farany mandrakizay ny mandrakizay. Azonareo zay? Raha le approche prémillénarisme nanazavantsika an'le boky ary zay ny fomba filahatry ny protestanta, miakatra ny fiangonana, tonga ny fahoriam-be 7 taona, tonga ny fanjakana 10 taona, fitsarana farany rehefa vita amin'ny fanjakana 10 taona, zay vao ny mandrakizay ao Jerusalema vaovao, lanitra vaovao sy tany vaovao. Ny resakitsika voalohany eto dia ny fampakarana voalohany, io le Tesalonianina voalohany 4 manomboka amin'ny andininy 17. Voalasa ny vady voalohany dia manomboka ny loza. Andeha ho jerevantsika aloha ny fizotra ny fampakarana ny vady anakenina. Mety hitanareo ve ny sary? Madinidinika ny soratra. Ny miakatra faharoa dia ireo lazaina fa virjinina 5 adala na ny martyr. Jereo ny apokalipsy 1:1-20. Apokalipsy 1:1-20. Alors isika manomboka amin'ny andininy 7 hatramin'ny 20. Nareo mamaky azy mafy miaraka amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa mianatra soratra masina na mpiandrim-pio manana conférence dia ny Baiboly foana aloha sikafana voaloha dia rehefa voavaky ny teny mandray note nareo rehefa avy eo. Ao Apokalipsy 1:1-7 hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Reo no olom-boavonjy miakatra fandroany. Dia ohatrany tsy mety ngamba raha tsy averintsika manomboka eny amin'ny andininy voalohany mihitsy ny vaky teny. Tesalonianina voalohany 4:17 miakatra ny ampakarina andiany voalohany. Maharaka an'izay daholo e. Tao hoe raha antsika mamaky ary ny apokalipsy 1 raha isika manomboka amin'ny andininy voalohany dia azonao tsipihanao anatin'ny Baiboly dia hitanao fizotry ny tantara. Ao vonina tsara daholo e. Ny toko voalohany hatramin'ny toko 7 dia ireo le afatra ho an'ny fiangonana 7 le lazaintsika teo. Isika ao anatin'le gropy anankitelo iza zany zao tsika Jios Gentilisa sa fiangonan'Andriamanitra. Dia ho anao zany le afatra ao dia misy afatra 7 ao. Dia ireo leve tsirairay ao hoe ty le afatra voalohany zao le fatoriana foana hoe niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao, mibebaka manaova ny asa voalohany fa raha tsy zany dia ho avy hanala ny fanaovan-jerinao. Azo zay. Afatra ho an'ny fiangonana faharoa ao zao ho an'ny Smirna dia le hoe sady tsy mafana ianao ny tsy mangatsika dia aloha mivavako. Ibebahana sy atao reo asy reo satria ianao le fiangonan'Andriamanitra raha tianao aloha voalohany ho tanteraka ianao ho tonga eo amin'le toeran'le vady ampakarina. Misy dingana maromaro manko ry havany ty fanomponan'Andriamanitra ohatrany tsy mahazaina mipetraka ohatrany tsy hitako nareo. Mpanompo daholo aloha voalohany. Rehefa natao batisitsika dia tonga zanak'Andriamanitra. Miara-manaiky an'izay rehefa tonga zanak'Andriamanitra milomano ato anatin'ny fanompona dia lasa mpanompo n'Andriamanitra. Rehefa mpanompon'Andriamanitra dia ozy Jesosy ndray andro izay hoe tsy tokony ho mpanompo tsony nareo fa tokony ho inona? Sakaiza. Rehefa ela mifampisakaiza lasa mifamofo, sa tsy zany? Lasa fofom-bady. Ary rehefa mifamofo elaela ka tena mifampizatoetra tsara, vady ampakarina. Finalitena faratapon'le fanompontsika le mahatonga antsika ho lasa vady ampakarina. Fa betsaka ny mbola mitoetra amin'ny maha-mpanompo mandraka ankehitriny. Asa raha azonareo zany.
Ny mpanompo tsy mahalala zay ao am-pon'ny tompony zay ho ataon'ny tompony, zany hoe raha kristianina ary ianao ka tsy mamaky baiboly, tsy mamantatra baiboly, tsy mahalala an'izay tena ao am-pon'Andriamanitra, na tsy resaka afa-tsika apokalipsy ity fotsiny, mety mbola mitoetra ho mpanompo fotsiny ianao fa tsy tonga sakaiza satria ianao tsy nahalala ilay zava-miafina. Azo zay. Ny ahalalana mpiasa sy ny zanaka manko hatrany rehefa misy hoe zao ny kotim-bola antsika any amin'ny banky, tsy avoaka ny mpanompo. Asorona mitokana ny olona tiana andre, sa tsy zany? Ny kotim-bola ao an-trano indrindray tsy lazainy eo anoloan'ny mpanampy sy ny zanaka fa ny mpivady rehefa any am-pandriana vao miresaka hoe orineny zao anie ny volantsika any. Ory vadiko zao volantsika any, zay le tsy ambaratelo. Dia ho antsika rehetra zay miaino ny antony ianarantsika aloha hamantarantsika zava-miafina voaloha, ary ny faharoa hitombon'ilay fiainam-panompontsika mba tsy ho mpanompo tsony. Eny tsy ho sakaiza fotsiny fa tena ho tonga fofombady ary ho tonga vady apakarin'i Kristy. Mazava ve zay? Ny vady apakarin'i Kristy dia mandray ny afatra izay alefan'i Kristy. Eo amin'ny fifamofony eo manko mbola tsy miray trano. Inona ny zavatra misy? Mifandefa afatra, mifandefa epistily, mifandefa SMS, mifandefa MP amin'izao ankehitriny izao. Dia io ny MP an'i Jesosy ho an'ny vadiny, ilay afatra ho an'ny fiangonana fito. Izay nianatra tamin'ny heriny ka tsy namaky, mety mbola mpanompo indray seza tsy tonga fofombady. Fa naninona ny zandraisina ilay afatra? Nareo mianatra n'ity boky ity, tiako any ianareo hamaky azy toko 220 fotsiny io, adiny 2 dia vitanareo raha ela indrindra. Ny tsy hamakianareo azy tsy azonareo ilay izy. Fa rehefa hazavaina amin'ny alalan'ity fijery ity hoe ny approche pré-millénarisme dia tia ny hijerevanareo azy iza zao no namaky ka nanomboka nahazo, nanomboka tamin'ny heriny ka mandraka ankehitriny atsangano ny tanana. Maromaro. Fa misy namaky fa tsy nahazo, atsangano ny tanana. Tsy hita ihany izay marina aminareo reto. Mandandrora fotsiny ve azy zany? Dia aorianan'ity fampianarana androany ity, satria ity ho taperiko androany mba manantena mba ho vakianareo manontolo ny boky. Ary tsy ny apokalipsy ihany, fa ny baiboly manontolo. Fomba famakinana iny mora kely. Tsy hatomboka any amin'ny Genesis zany fa rendrika eo amin'ny Exodus 23 ao se. Tsy atao an'izany rehefa te hamaky an'io manontolo fa fanaovana an'io hangalana fafiny. Any amin'ny boky mimpaminany any feno tantara mahafinaritra be dia be fahagagana ho an'ilay olona le vodanaka amin'ny fahagagana ireny, dia any aloha mandeha any anaty filazantsara. Rehefa manomboka mahazo ritma mamaky an'izy amin'izay ianao efa te manomboka folapolaka ny saina sy ny fo, efa tsy manoka be tsony isak'izay mamaky 9 sy 10. Zay vao mba midikiditra kely any amin'ny salamo, midikiditra kely any amin'ilay olona marary-pitiavana lava ireny, tonon-kira Solomona vakiana. Angalao tsirony dia sorato mihitsy izay boky efa vita hoe déjà lu, asivo ohatran'ilay lu kely amin'ny MP iny hoe vu. Dia hitanao hoe firy izay mivoavako, 920 fotsiny ireo boky ireo raha mamaky ray isam-bolana ianao 12 volana, mety eo amin'ny 3 taona eo ianao zany mahavita na 2 taona sy tapany. Raha tena mazoto ianao anatin'ny tapa-bolana sy ny sisa, ny amoa zao ny anadalako, tsy hoe anadalako fa apresiako ny olona anaty lizy hoe teo isan'ilay akatra voalohany vakio ary ny baiboly, dia tena misy mamono tena mamaky mihitsy ao hatramin'izao, satria raha zay tokoa ny kriteria karana voalohany hamaky ianao sa tsy hamaky dia vakio. Le makateny tena tsara, iny ny anjarantsika androany ary iny tena apresiako anao, atao foana isan'andro, iny ny sitraponao Jesosy ho anahy androany, vita ny tontolo andro, iny ny sitraponao Jesosy ho anahy androany, alaivo. Dia misy fotoana fianarana fotsiny miaraka amin'i Jesosy. Izy eny teny amin'izao natoko fafity dinihonareo ny soratra masiny. Amin'ny teny frantsay izy tena amin'ny teny mihitsy hoe sondez les écritures, tena hoe fiazana ohatran'ireny manasa lamba ireny mihitsy dia fiazana, tsy hoe vakina fotsiny izany fa tena hoe fakafakao mihitsy. Zay mihitsy ny tena sitrapon'i Jesosy. Paul ny teny tsara amin'ny Petera, Timothée tandremo ny famakian-teny mandra-piaviko. Mahazo toa mpanompon'Andriamanitra kamo mamaky baiboly zany, reny le mora idiran'ny fanahy mamitaka dia mirediredy rehefa avy eo, satria tsy mitoetra betsaka ao anatin'ilay tenin'Andriamanitra. Za na ny mpiandry ary tena mba teneniko an'izany aza dia maika loatra amin'ilay fahagagana sy le miala sy ny dibadrano manao pompier isan'andro. Fa atao voky tsara ny ara-panahinao, fa jereo ny herin'i Jesosy teo amin'ny tany Gadarena vao mifampijery tamin'ilay demoniaka izy tonga dia mifona ilay devoly. Tena asantsika fifoazana ny mandroaka devoly ary aza miova amin'izany, tsika fifoazana hatramin'ny farany. Manasitrana ny marary,
fa miamafy ary miamitombo mialatsiny fa za ohatra somary vary aminana zay rehefa miteny ifonako ety ampiandohana fa mety ho fahadisona zay tokony ho teny gasy ranoray fa tsy folaka ny lelako dia lako tsiny atsika menakavy any ty fa naroga moa dia teny hoe mpitsara sarotiny be ataoko moins 5 ny notinao fa mampiainy koa nareo fa misamplifie na mitombo io herin'Andriamanitra ao anatinao io rehefa miafeny vavaka ianao ary indrindra ihany koa mitoetra betsaka ao anatinao ny tenin'Andriamanitra. Azontsika izay? Za zao taloha omeko aperçu kely fotsiny ianao na tsindrim-paingotra kely fotsiny. Fonintsika mbola niaraka tamin'ny fifazana manolotrony zao an'izay mpianatra taloha mahatadidy tsara an'izany fa tsy azo atao mihitsy ny manao kavina. Misy mahatadidy an'izany? Dia tsika tsy mahalala inona ary moa ny antony. Dia ohatrany hoe fasiahana fotsiny, ohatrany hoe zao fa rehefa nandinika an'ilay soratra masina amin'izay tsy any amin'ilay manao kavina loatra ny tena olana kay fa atao amin'ilay sofina TV ao amin'ny Deutéronome 14 hatrany amin'ny 18 ny misy an'izay tantara izay. Dao nefa jerevantsika kely aloha dia avetsika hiverina amin'ny Apokalipsy fa raha vao tsy mazoto mamaky Baiboly mihitsy nareo dia ohatrany kamo be hampianatra an'ity tsisy dikany ity. Fa mila mazoto toko 5:10 Deutéronome toko 5:10 andininy 12 hatramin'ny 14. Dao hoe raha tsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe raha amidy aminao ny namanao na ny lehilahy Hebreo na vehivavy Hebreo ka efa nanompo anao eny taona dia ho fitsoranao afaka izy amin'ny taona 7. Ary raha ho fitsoranao afaka izy dia tsy avelanao andeha fotsiny fa isy ampitondrainao azy avy amin'ny ondry amanosinao araka ny famoloanao sy ny famihazanao araka izay nitainy Jehovah Andriamanitra ao no nanomezanao azy toy izany. Ary tsaroa fa andevy tany amin'ny tany Egipta ianao nefa Jehovah Andriamanitra efa nanavotra anao koa izany nandidiko anao an'izao zavatra izao anio eo amin'izay. Kanefa raha hoy izy aminao tsy hiala aminao satria tsy fony ianao sy ny ankonanao ka finaritra aminao izy dia alainao ny olo ka ho tevehinao amin'ny varavarana ny sofiny dia ho mpanomponao mandrakizay izy ary toy izany koa nataonao amin'ny ankizy vavinao. Amen. Io ny tantara fandevehana sofina. Zany hoe misy lehilahy na vehivavy jiosy Hebreo zany andevozina ao amin'ny olona Hebreo namany. Ao enitaona ihany io mahazo manompo ao izy Andriamanitra fa amin'ny 7 taona nanompony avotsory io. Azontsika? Dia indraindray ilay andevy tsy mety hiala ohatrany ilay gadra any an-dafy zao any Los Angeles mbola miadana noho ny gasy zao satria misy jiro, misy rano, misy wifi afaka manao ny rehetra fizy gadra amidy eo fotsiny. Dia hoe zava dia mbola hivoaka andray hitady asa, hitady trano anao an'izao fa lao aho ato. Dia izy ilay andevy hoe za tsy andefa, za tena bon appétit, tena tamana tsara ato aminareo. Dia alay voziny sofiny dia apetao amin'ny tolana dia teveo amin'ny olo. Dia mahita angamba nareo fa misy lamodin'olona ohatrany hoe feno tevika be dia be hatraty ambony aty satria ilay zavatra efa nisy hatramin'izay. Raha andevozina ato izy 7 taona dia tsy miala izy amin'ny 7 taona manaraka dia avy izy nefa nafindra indray dia tsy mety miala dia tevehana manaraka indray. Arakaraka ny findrafindraniny ka tsy mety hiala izy dia tevehana, zany hoe fanandevozana mandrakizay. Ary zatra ny nahalalako an'io teny io rovaviny zanako tsisy ny tevehako naray ary. Rehefa mamaky ianao dia ho avy indray nareo hoe tsy mihina kisoa zany jereo any amin'ny testameta vaovao fa efa misy manambara an'izay any ny azahoana manao an'izay. Ny sabata any amin'ny testameta vaovao efa misy valany ny amin'izay. Fa ty resaka fanevehana sofiny ity tsisy mamaly any amin'ny testameta vaovao io fa eo ihany. Zany hoe lalàna mipetraka mandrakizay mihitsy fa ny olona ny tsy mahafantatra an'ilay izy. Tsy hoe manao fampianarana vaovao akory raha miteny an'izany fa mitaonanao fotsiny hoe vaky io ny soratra masina. Tsy any amin'ilay fanaovana kavina loatra ny olona fa any amin'ilay sofina tevehana. Diny moa mitarika rehefa avy eo ny fanaovana kavina tamin'ity andro ity satria rehefa ny alalàna zany ty andeviny any na ty andeviny any na ny andeviny manan-karena mpanaoviny volamena be. Dia ny andeviny mahantra da orotsofina kely fotsiny, ny sasany kavina kely fotsiny sy ny sisa. Dia izy moa taty aoriana hoe lamody mahatsara endrika sy ny sisa fa izy ny tena marina raha amin'ny Baiboly fa za tsy mandrahara mihitsy ny andevy sy ny mariky ny fanandevozana no asiana an'izay. Dia mba samy mieritreritra ianao hilahatra eo anatrehan'Andriamanitra ianao mitondra mariky ny fanandevozana dia samy mieritreritra fotsiny. Dia misy moa miteny hoe anontany io Jesosy akasitrahany sa tsy akasitrahany samy manontany fa ny soratra masina fotsiny eto ny hazavaina amintsika dia ny hoe
ny olona andevo tsy mety hiala amin'ny fanandevozana fa teo andevo mandrakizay dia tevehana ny sofiny amin'ny olo eo amin'ny varavarana. Mazava amintsika dia tiako ianao hianatra soratra masina, tsy hoe mandray atendro ny akory, fa ny zavatra rehetra lazain'ny testamenta taloha be dia be lalàna sy fady tsy azo atao ao hoentina aty amin'ny testamenta vaovao dia tarafinao amin'i Jesosy. Inona no ambaran'ny filazantsara sy ny testamenta vaovao, inona no ambaran'i Jesosy. Rehefa mifameno le izy, manondro amin'i Jesosy izay ilay fomba fijery kristosantrika, dia hitanao hoe tiany atao, tiany tsy atao, tiany atao, tiany tsy atao. Mazava izay. Dia za tsy miteny anareo mihitsy akory aza manao kavina, fa ho an'izay manao kavina eritrereto fotsiny hoe inona zany ty anaovako ty, dia inona ny dikan'ity, dia anjaranao mieritreritra hoe anaovako sa tsy anaovako. Ho an'izay efa tsy manao tsony anjaranao mieritreritra. Fa ho anahy manokana zao faresen-dahatra araka ny teniko taminao, rovavy ny zanako tsisy ny tevehana tsony. Vadiko tena nanao kavina fony izay mbola tsy mpivady, fa isak'izay eo namiko izy dia mizihatra be io sofiny io dia maninaina tsy mare nininy izy eny an-dalana. Vao miala le kavina dia miala le feo, atsofoka ray maneno ohatr'izany dia mitapitsofina ohatr'izao. Fa inona mazanao? Misy maneno be ato, mamay be, ary farany tena narary sofina, tena nentina niditra hôpitaly, tena mandra-paty tsy nanaovany an'ilay izy tsony, izay vao sitrana tanteraka. Dia misy zany efa fitaizan'i Jesosy, fa zaho atsy miteny hoe tsy mahazo fa ambava homana ampomeritreritra. Mazava izay toizantsika ny fampianarana. Mila mazoto mamaky baiboly tsika satria amin'ny fotoana andehanan'ny ampakarina, le mandeha voalohany, dia lasa miaraka amin'ny zareo soratra masina io, taratasy zany sisa amin'ny baiboly. Izay voatahiry, izay tadididy sisa fa tsisy tsony io, lasa daholy. Amin'izany andro zany mety ho gagagaga nareo izy filazana hoe tsy tahony anina, tsy tahony anina, tsy tahony anina. Raha sanatry tavela ianao zany, tsy tahony anina, tsy tahony anina, tsy tahony anina. Anomboko amin'izay le loza be zao ianarantsika zao, fa amin'izany tsisy tsony hoe jereo kiny apokalipsy io aiza ho aiza zao nisy eo, tsisy hita tsony ao. Fefa zay tadidy sisa, ary eo no nampatonga an'ilay bibidina le antikristy hanjaka, satria anome tenin'Andriamanitra sandoka izy. Ty misy baiboly tena marina, zay mbola manana an'le taloha mbola voatahiry sisa, satria omena fahefana mihitsy eo antikristy sy io bibidi io mandritra le fito taona hamitaka ny olona rehetra, indrindra zay tsy nety nino hatramin'izay. Misy tena mafiatoka ane, toriana amin'ny filazantsara, efa marary zao dia sitrana fa tsy mety mino, tsy mety miala amin'ny fahotana dia izy Andriamanitra ao anatin'ny fito taona ho hitako ao. Tsy hoe tsy lasa voalohany ianao dia tsy voavonjy fa raha ny filaza amin'ny boky apokalipsy raha le approche prémillénarisme jerevantsika, dia misy andiana anankenina ny olombovonjy. Ny andiany voalohany ireo tena nanamasy tena tanteraka lasa voalohany. Ao zay dia ny andiany faharoa efa mivakitsika teo, fa alohantsika mba miaraka mandinika an'ilay izy dia mba sady vetivetiny sady voavakitsika le boky. Vonona ve nareo amin'ny apokalipsy toko 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Ndaorintsika hiaraka Ary nahita aho rehefa novan'ny zanak'ondry ny anankiray tamin'ny tombo-kase 7, ary reko ny anankiray tamin'ny zava-mananaina 4 tahaka ny kotrokorana nanao hoe avy. Ary hitako fa indro nisy soavaly fotsy, ary izay mitaingina azy dia nanana tsipika ary nomena satro-boninahitra izy, dia nivoaka izy ka naharesy sady mbola haresy. Io lay antikristy, io soavaly fotsy io, mpamitaka io. Milaza ny tenany Jesosy io fa sandoka, fa mamitaka, hamitaka ny olona zay tavela ety. Jesosy amin'io milibaliba eraky ny lanitra manao vakansa miaraka amin'ny olombovonjy any izy aty mizesta be hoe izy ny Jesosy. Ao Andininy fahatelo, novoana ny tombo-kase faharoa. Ty jereo kely ty sary ty raha hitanareo. Reo any amin'ny farany ambonin'ireo misy loza 220, tombo-kase 7, trompetra 7, fanaovan-jiry volamena 7. Zany hoe loza 220 reo no mitranga mandritra le 7 taona. Mazava izay dia mitantaran'ireo loza 220 ireo ny apokalipsy toko 4 hatramin'ny andininy hatramin'ny toko 7 gabe izay sa tsy haiko 4 ao atenatenany ao, fa ny amin'ny toko 20 hatramin'ny 22 vao fitsarana farany. Ao tombo-kase zany zao ny resaka. Mbola maraka ve nareo? Mivany tombo-kase voalohany soavaly fotsy antikristy no mivoaka. Mazava ve? Voana ny tombo-kase faharoa dia reko ny zava-mananaina faharoa nanao hoe avy, dia nisy soavaly hafa menamena indray. Nitaingina azy dia navela naisitra ny fihavanana amin'ny tany mba hifamonoan'ny olona ary nomena sabatra lehibe izy. Tsy efa miseho ve zany
ohatra ny hoe foana zany ny fihavanana amin'ny olona amin'izao sa tsy hitanareo ny amin'ny fiarahamonina fa mbola saritsariny izao fa mbola ho avy le tena ho rava tanteraka amin'ny fihavanana na ny vinany sy ny rafozana moa nefa misantadalana azy io amin'izao fa mbola ho avy ny ny mpiray tapo amin'ny ho andro raha sanatria tavela eto ianao ao a mandrava fihavanana zay ny tomboka se faharoa araka ve afaka tsy pianareo boribory kely ao anatin'le baiboly dia azonareo soratra ne io amin'izay ainao koa le izy rehefa dinianao rehefa any an-trano raha mba misy koa zao hoe famelabelarana momba boky apokalipsy fa tandremy fotsiny milaza ny ao an-tsainao fa ty teny ty sady tsy azo analalana tsy azo anampiana fa raha vao manampy amin'io teny io ianao na manala amin'io le apokalipsy ho ampitombona ho ny loza ho atao aminao zany voasoratra any afarany any dia mianatra tsara dia raha mba misy manontany nareo zay nianatra teto ny roa teto hoe ahoana le apokalipsy mba hazavao le apokalipsy dia mba manakavaly nareo ao raha ty fomba fijery ty ny arahana dia zao ny fanazavana azy raha ty ny arahana dia zao le izy raha ty ny arahana dia zao le izy raha vo hainareo fotsiny ty prémillénarisme ty dia hainareo manazava le ambiny rehetra eo dia afaka mijoro tsara koa ianao fa io ny mahatonga ny olona be dia be mivoaka ny fiangonana miala amin'ny fifoazana ataon'ny sasany efa lany andro zany efa tamin'ny androny ravelonjanahary fa efa ty amin'ny resaka andro farany indray zao ny resaka nareo tsy taraiky tsy maharaka dia be ny mivadi-pinoana fa tany mafy izay anananao tsy sakana inona satro-boninahitra ao ka noho izany dia mila mamantatra tsika ny vaza ny tombo-kase faharoa soavaly menamena mpandrava fihavanana ao ve ndiny ny fahadimy rehefa novana ny tombo-kase fahatelo zava-mananaina fahatelo nanao hoe avida hitako fa indro nisy soavaly inona indray lokony mainty izay nitaingina azy dia nitondra mizana teny an-tanany ary nahareo ka nisy feo teo afovoan'ny zava-mananaina efatra nanao hoe venty ny vary tritrika eraky ny fatambary kely ary venty koa ny vary ordiainy telo ny fatambary ary aza manimba ny dililo na ny divay ianao dikany farak'izay lafo ny vidim-bary sy ny vidina lafarinina ohatra nefa misehoseho zany amin'izao ankehitriny izao fa mbola saritsariny fa mety ho ray hetsy ny kapoakan'io amin'izany mety ho roa hetsy satria ivoaka io soavaly menamena io amin'le tombo-kase fahatelo le izy misy zavatra mifanakaiky amin'le zavatra misy ankehitriny zay mampatonga le olona manana an'le approche post millénarisme amin'ny teny hoe zavatra efa miseho io zay ho anareo manoka be mba tapeny ny vava fa mamindra hoaka misy acide carbonique avoakanao rehefa manoka ianao dia mifindrany amin'ny hafa dia laisako le ray any hatramin'ny farany mialatsiny fa mahita dia tonga dia miteny fahasalamana koa zany toy izantsika andininy fafito rehefa novany ny tombo-kase fa efatra dia reko ny feon'ny zava-mananaina fa efatra nanao hoe avy dia hitako fa indro ny soavaly atsatra ary ny anarany izay nitaingina azy atao hoe fahafatesana ary ny fiainatsita nanaraka azy ary nomena fahefana tamin'ny ampaefatra ny tany ireo amono amin'ny sabatra sy ny mosary sy ny fahafatesana sy ny bebidi ety an-tany dia io le mivakitsika teo ainareo tsara zao teny zao rehefa misy maty sambatra maty fa amin'le vanim-potoana n'le fitotoana ihany io ny tena mitombony marina izy amin'izao zany hoe sambatra fa ny tsy mahasambatra azy le olona le maharereny zao faty anao mbola mitomba be malahelo zany hoe malahelo vadiko anambaty olo-kafy io zao hoe oy fa amin'ity andro ny fitotoana ity manko misy olona heritreritra hoe hisaoty avery ambonin'le tendrona tilikambo ny tany nanan-drano ery hitsaoka ny tiloza fitotoana ity nareo efa nijery le film le zombie le maty mitsangany reny efa filazalazana ny zavatra ho avy io fa hovakitsika izay rehefa avy eo amin'ny apokalipsy toko fahasivy ao fa hitady ny fahafatesany ianao izy fa mifahafatesany hitsokanao ianao mitady ho fa tsy mety maty ohatry zombie ianao ny lohanao efa latsaka aty ambany aty efa misy fil mitazona fianao tsy maty sao dia mieritreritra hoe ndia hiletika ny anaty rano amin'io dia tsy hahita fa tsy maty ianao fa amin'ity tantara ity sambatra maty amin'io zany raha amin'izao zao raha misy maty dia mitomany maherezy tsy mitehake miondrikondrika mitemora rehefa mamangy fa amin'io rehefa misy maty ohatry ny reny propagande reny andry rajoely na eran-tanàna balina be maty ny ty-dadanay sambatra maty izay maty ao amin'ny tompo hoe lasa izy nadao azao fahoriana be zao tena zany dikan'io teny hoe sambatra maty izay maty ao amin'ny tompo namono zany zao reto soavaly anakefatra reto dia maty reo deuxième session reo
reo le niazona hatramin'ny farany satria misy an'le filazantsara diso sotry ny karazana fandresen-dahatra diso mety isy iteny tsy fantatro tsika tsy mahita an'izany mety iteny le bibidi hoe zay mandoa 1 miliara dia ho any an-danitra dia ozy le olona niazona le fanambarana hoe tsisy an'izany kosa ny nampianarina anay fa mandray an' Jesosy aza manotohatra anay vonoka ianao ataoka zao vonoy afa zany marina pa sambatra maty dia zay maty ohatrany hoe imezanareo lisa tena marina ane zany ho avy any tsika rehefa aveo fa raha tsy inonao dia andao vakitsika kely Apokalipsy 7 andininy fahaenina tsy mpiomenamena be ao anatin'ny baibolinao alerte rouge ho anareo matory eny ambonin'ny W tsy fatoriana mihitsy W tsika io tsangana tsara marary ny andronao palisandra be io ve ny atoriana maternel ara-pitondrana ondana kely Apokalipsy 7 andininy fahaenina nareo tiako amaky azy dia hitanao tsara ny dikany amin'ny anaran'i Jesosy miaraka mihitsy aloha ka tiako miara mahita daholo dia amin'izay azonao tsara ny fizotry ny tantara Apokalipsy 9:6 amin'ny anaran'i Jesosy amen azonareo zany maniry ho faty ary hitady fahafatesana fa hita sa tsy hahita ndana mamony tena hoe isitrika etsy amin'ny ranonandrozy zay feno rano maloto fotsiny ianao bontsina be fotsiny ny tenanao fa aloha tsy maty maimbo be rany tanàna eny isoty avetsy amin'ny toro orange zay tsy akoron-drano potipotika eo fotsiny kolonanao sy ny sisa sy ny drehitra fa ianao tsy maty fa paralysé ao ampandrinao ianao malemy tsy mety maty so dia mieritreritra hoe ataoko izay hahafaty aingana fa amin'io sambatra maty dia izay maty ao amin'izy rehefa namony reo zany amin'ny alalan'ireo rehetrarehetra ireo dia tamin'ilay resaka vidim-bary sisany akabidy teo ny vidin'ny diloily sy menaka mora be fa ny vidim-bary tsy azo iainana sy ny vidina lafarinina zany hoe tena iamafy rehefa renareo ngamba le hoe mitondra marika ny biby ity vao mahazo mividy sy mivarotra dia zay tena miazona hatramin'ny farany reo zany martiora reo le tokony miakatra voalohany fa mbola tsy niomana tsara fotsiny dia tavela mahita loza reo vao miala ety dia tadidinareo le tenin'ny apôstôly Paoly amin'ny fahoriana lehibe ny hidirantsika ny eto amin'ity tantara ity ny tantara iny no mipetraka azotsika izay azo lovesa tsy azo manomboka azonareo amin'izay le fanazavana raha le prémillénarisme dia zavatra ho avy io dia izay ny fanazavana azy dia ny antsika protestanta izay ny fomba fijerintsika amin'ny protestanta teratany dia manaraka an'izay tsika fa raha tsy protestanta moa ianao ny tonga eto fa mivavaka sabotsy na tsy haiko inona dia mety tsy izay fijerina izay ny fijerinao azy fa anao ny ianao mazava izay tombo-kase fa efatra no mivoa teo izay dia rehefa mivoa indray ny tombo-kase manaraka aloha faranantsika ty toko faheniny ity dia mba vakianareo any an-trano ny tropetra sy ny lovia volamena ao andininy faharoa ambin'ny folo Apokalipsy 7 ndao hiaraka hamaky tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary nahita aho rehefa novoany ny tombo-kase fahaenina dia nisy horohorontany mafy ary tonga mainty tahaka ny lamba volon'osy fisaonana ny masoandro ary tonga tahaka ny rà avokoa ny volana aizim-be migodana zany azonao an-tsaina ve efa nisy an'izany ve aloha teto amin'ny tany mbola tsisy ohatry marina ihany zany le amin'ny ho avy ity sa manao any raha ozinareo efa nisy dia mety efa any amin'ilay lasy ity zany efa nisy an'izany sa mbola tsy nisy toizanary andiny fahatelo ambin'ny folo ary nikitana tamin'ny lanitra dia niraraka tamin'ny tany toy ny aviavy manitsana ny vony manta raha ozongirizony ny rivotra mahery izy dia lasa tahaka ny taratasy vorona ny lanitra ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra nafindra ny ala tamin'ny toerana io le teneniko taminao nosy Madagasikara aty amin'ny hémisphère sud tsika fa mety ho tonga ny akaiky ny Russie ty nosy ity amin'izany andro zany satria hoetsehana ny nosy hiala amin'ny taorany mandeha sambo ary ianao voa mal de mer efa mandoa efa malemy maika fa ty tany be ty nietsika ohatrany sambo ahisaka tsy haiko hisaka aiza satria iraraka ny kitana hetsika ny ranomasina hetsika ny plaque continentaux rehetrarehetra iodikodina tsy haiko tsony ho tonga izy ty Madagasikara ty le olona mbola velona eto zany ka tsy lasa amin'ny ary fampakarana iodina ohatr'izao ny tanany trano sy ny sisa tsy haiko tsony saritaka ane zany andeha voalohany ianao sa andeha faharoa sa tsy andeha mihitsy
Le tena mahafoly ka aritra eo mandritra ny 7 taona satria hitady fahafatesana izy nisy fahamanilina. Tsy ahita ary ny fahafatesana koa aniny nitsoka amin'izao fahafatesana manaraka antsika isak'izay mitondratondra skotera kely fahafatesana feo akaiky eo asikra fa amin'izany na hitondra skotera anao dépassement à droite ary ianao tsy maty e. Amin'izao ny fahafatesana no mitady antsika fa amin'io hitsoka izy. Sao dia ianao mihevitra. Mety isy trano fivavahana indray amin'io hoe iantsy fahafatesana fotsiny anao dokam-barotra aty aminay raha teo fahataiga nefa izy mbola velona. Aleo miomana ry havana. Aleo miomana. Fa ny any tena tsy zakako nosy esorina amin'ny toerana io satria za gasy eto Madagasikara. Raha sanatria aza mbola eto le nosy ho ahetsika hiala amin'ny torany ny toetrandro tsy zao tsony le nosy hetsika mafy be ianao tsy maintsy iokoka saritaka eto ny lohanao aretina tsisy oatra ty tany ty no hetsikako ho zaka ve zany voatomboka se fa enina le loza araiky amby 20 de toizantsika tantara misy mirikoditra sahady anota tsy arakaraka io fa mamaky an'ity amin'izay ao dia hijery ny tropon'ny olom-bavony faharoatsika zany sao teo dia ireo martiora andininy fahasivatra faharoambe folo azo ve zay azo sa tsy azo andininy fahafito toko fahafito andininy voalohany rehefa afaka izany dia hitako fa indro nisy anjely efatra nitsangana teo amin'ny rivotra efatra amin'ny tany mba tsy hisy rivotra hitsoka amin'ny tany na amin'ny ranomasina na amin'ny hazo akory ary hitako fa indro nisy anjely hafa koa niakatra avy tany am'fimpisahan'ny masoandro nanana ny fanomboaka sain'Andriamanitra velona ary niantso ny anjely efatra izay navelanimba ny tany sy ny ranomasina tamin'ny feo mahery nanao hoe aza manimba ny tany mandra-panisy tomboka se amin'ny andro ny mpanompon'Andriamanitsika. Ny devola metraka an'ilay marika ny bibidia 666 io marika io efa miparitaka amin'ny fomba akolaka ankehitriny. Nareo ve efa nahita sary amin'ny akanjo amin'ny kasika moto be dia be anazy ohatry ny rangotra anankitelo misy soratra hoe Monster. Alfabeta hébreu iny wao any anaran'ilay alfabeta 6 en lettres satria amin'ny hébreu ny alfabeta renin-tsoratra ihany no ampiasaina atao chiffre fa tsy ohatry ny alfabeta arabo na latinina ampiasaintsika hoe ny a fa tsisy hoe lasa chiffre zany fa ny un foana ihany ny atsika ao ny atsika samy hafa ny soratra sy ny chiffre ao fa ny an'ny hébreu ny litera manana équivaut amin'ny chiffre daholo dia iny wao amin'ny Monster iny sisy ny dikan'iny dia jereo fa rangotra anankitelo le izy wao anankitelo 666 ny dikan'iny iny ohatry ny griffe anankitelo misy soratra hoe Monster iny mariky ny bibidia iny. Misy kasika be dia be zao misy azy, misy akanjo be dia be misy azy, faly ery miaraka amin'ilay rovidrovitra rehefa lafa sy ny mariky ny bibidia ao dia misy moa tonga dia soratra mihitsy hoe amin'ny ma CDC maninona 666 dia misy manao ilay akanjo fa tsy maninona azy zay fa mba mampahafantatra anareo fotsiny fa ny andro ny mpanompon'Andriamanitra izay vonjena dia eo amin'ny andro ny lopetahana tampo pom ny anjely ny mametaka an'io efa ao io nanomboka tamintsika natao batisa izay mbola hazavaiko aminao tsara ny tena dikany atao hoe batisa tsy ilay hoe ianao tsy nasitrika tany anaty rano ny ilazana fa tsy vita batisa ianao tsy ilay ianao hoe zazakely natao batisa ny tsy nahavita batisa anao fa ny dikany teny hoe batisa no mila fantatra ao tsara. Batizo makany amin'ny baptismos zavatra anankiroa zay misy tetezamita mamperitreritra ho anelanelany mandevona misy olona maty dia hoentina andeha alevona batizo manasa ohatra ny manasa lamba manasa tanana batizo ny dikan'izay mamafy rano fa mamafa tokotany dia fafazana rano kely aloha fa mamovoka be batizo ny dikan'izay ny fanasana miaraka amin'ny rano na kely na be zay no atao hoe batisa batizo baptismos rantizo mitovy daholo ny dikan'izay
Ny olona tsy mianatra teny grika no miteniteny foana an'izany hoe raha tsy asitrika tsy atao batisa tamin'ilay Jesosy tsy ny sasana ny tanany sy ny tonga ny hisakafo, enao izy tsy nanasa ny tanako akory tamin'izaho tonga hisakafo. Batizao ny soratra ao anatin'ny Baiboly teny grika. Manasa tanana. Zay. Rehefa manasa miaraka amin'ny rano, zay natao hoe batizao. Fa ny batisa kristianina, raha misy trano zao tokanana dia tokanana ity trano ity ho fonenan-dranony. Trano-drano ty tokanany ity. Fa raha misy trano anankiray atao dia surprise zay ho tompon'ity trano ity fa eo amin'ny fanokanana ho rentsika. Dia tonga daholo ny havan'ilay olona nanao trano rehetrarehetra, izy amintsika ho ny azan'ity trano be ity. Tokanako ary ity trano ity ho amin'ny pastera mamilalainy, safotra zay safotra, mandia zay mandia. Dia ohatr'izay ianao atao batisa ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina, na le rehefa manao an'ilay hoe ho tanteraka tokoa anay izany iny anie, tsy tena hoe amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka izany no tokony ho tenentsika, fa hoe ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Tokanana atao batisa atolotra ho an'izay olona zay ianao, ohatran'izay trano tokanana ho amin'ny pastera mamilalainy zay, ohatr'izay ianao rehefa atao batisa. Zay proclamation atao eo imason'ny fiangonana miaraka amin'ny rano zay ny mahabatisa ny batisa. Na hasitrika, na hafafy, na lemana, na atao ahoana, rehefa misy rano ka proclamena ho an'izay fanahy zay, dia zay ny batisa. Mazava. Ataoko mahitsy be izy mba ho azonareo, satria tsy mety azonareo mihitsy ilay izy dia mahita zao mpiandry. Hitako ary anaty postan'ny olona ary amin'ilay misaron-dobe asabotsy ary nefa ndry mpiandry. Anontanianao izy fa ino ny tia nataonao? Ka tsy haina ho voavonjy ilay batisa kely sy ilay fifoazana na tsia, fa raha tsy voavonjy iny mba voavonjy miaraka amin'ilay asabotsy. Raha tsy voavonjy ilay ny asabotsy, izaho mo ato amin'ny alahady ihany, lasa foana ihany aho. Fa na tena mahay migilina tahaka n'iny na renao misy taratasy 7 tampo eo, dia verena 7 tampo dia aza atao hita mihitsy misy tomboka roa, vitanao sa tsy vitanao. Meka izay vola ananako rehetrarehetra aloha raha vitanao manomboka an'io tonga dia tena hoe pum, tonga dia hoe misy lakroa kely ilay fitomboka, dia io ilay lakroa kely sy ilay soratra manodidina, fa tsisy mifanitsaka mihitsy satria naveriny indroa ilay fitomboka. Fa hita io sa tsy hita? Zany tsy mampety ny olona verena natao batisa. Voalohany ianao efa nisasana tamin'ny rano, ary ny faharoa efa ny proclamena ho an'izay anara zay. Raha tsy anarana hafa mihitsy nga. Misy fiangonana zao tena mandaa mihitsy an'izany hoe batisa amin'ny trinité ohatran'ny antsika izany. Tsy amin'izany fa amin'izao ny tokony anaovana batisa anao. Misy atao batisa amin'ny rahona, misy atao batisa amin'izao dia tsy ilaza aminareo fa be dia be ny karazana. Fa ho antsika izay natao batisa tamin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, natao indray mandeha monjy, olom-boavonjy ianao, na kely ianao na lehibe natao batisa, teboko izay. Mazava sa tsy mazava? Fa olona tsy mahay teny fototra, tsy mahay soratra masina, fa andininy anankiray ny hitany eto zao na mpanao batisa nanao batisa tao amin'ny on'ny Jordany, dia ino ny rito dia raha ny tanàna eny, andaoko hoe tsika io pety sisony ny rano arao maloto velo loatrin'inona. Fa mila mianatra ny tenin'Andriamanitra mba tsy teniteny foana sy anaonao foana. Fa ny olona miverenana natao batisa ho an'ilay trinité ihany, dia misy teny hoe aty indray ianao atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa iza ny Jesosy Kristy ity tsy ilay trinité ihany ve? Telo an'ireo fa ray, izany hoe ray ihany natononona anankitelo ary. Manonona ny ray ianao dia sady manonona ny Jesosy sy ny fanahy masina, satria ao aminy ihany io. Manonona ny Jesosy ianao, manonona ny ray sy ny fanahy masina, fa ao aminy ihany io. Manonona ny fanahy masina ianao, manonona ny ray sy Jesosy, satria ao aminy ihany io. Raha tsy hoe batisa amin'ny anaran'ny Boda, Kristy sy ny sisa sy ny rehetrarehetra, zay nga ianao dia keke dala raha atao batisa any amin'izay raha zay ny tianao. Fa raha mbola batisa ho amin'ny trinité, ampiny indray mandeha efa natao tamintsika, io le marika efa natao eny amin'ny andrin'ny olom-boavonjy, dia ataovy anankiroa ny tamponao, fitanao zany taraiketo zany amin'io. Asa tsy asa? Mazava. Asiana marika ny andrin'ny olom-boavonjy eo amin'ny 14, jiosy 4,400 sy iray hetsy, juif 144,000. Jereo tsara ny firazananareo sy ny kara-panondro ny dadabe sy bebe anareo, fa raha misy hoe jiosy ny ray amin'ny zareo dia mety ao anatin'io ianao. Fa raha tsy izay, jentilisy, ise, gasy, petakitsika, tsisy idiratsika io fiakarana fahan'ny telo fa ny jiosy 144,000 ihany io dia teboka.
Rehefa tsy lasa azy voaloha sy faharoa, miandry atao amin'ny fahefatra sy ny fahadimy ato fato ny fanantenana farany, ary raha tsy lasa ao amin'ny fahadimy dia efa tsy hiakatra intsony satria jiosy ihany koa sisa miakatra ao amin'ny fahaeninao. Tadidinareo Jesosy ny teny hoe mimpahamoretra sy mipijangajanga ao, mantsy any jiosy ielohanareo aiza? Aiza? Any amin'ny fahatelo ry zareo vao miakatra. Fa jentilisa tonga fiangonan'Andriamanitra, izay ireo lasa voalohany anankiroa ireo. Azonareo? Mazava ve? Jiosy ihany no miakatra amin'io fahatelo. Fahefatra, toko fahafito andininy fahasivy. Vakianareo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Apocalypse 7:9. Ao, miaraka tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tsangana teo alohan'ny seza fiandrianana teo anatrehan'ny zanak'ondry, ny akanjo fotsy lava sady ny tana sapandry fia teny an-tanany. Vahoaka betsaka mitana sapandry fia, satria le fahafatesana zany aty ambany aty le fandringanana tena faratapony dia sambatra ny maty. Ny tendrombohitra miotsaka ny kitana miraraka ny nosy mihetsika ny vidim-bary tsy azo vidiana, izay tsy manana ny mariky ny biby ity tsy metsena sady tsy mividy, mirava ny fihavanana amin'ny fahamoniny olona. Fa amin'izao izay maty ny mampalahelo, ndry dia folaka an-dato, ndry dia maty tanora, fa amin'izany balina raha vao misy maty ny tirahanina sambatra izy. Fa izay tsy maty zaomby mandehandeha rany tanàna eny araka ilay Apocalypse 9:6 fa hitady fahafatesana izy fa hitsoaka ny fahafatesana. Tsisy eo. Ahoana izy le teny rajao zay? Tsisy ny tia. Tsisy. Ao. Dia rehefa mbola tsy lasa eo amin'ny fahefatra iantsony kosa aloha fa tsy hitako intsony izay ataonao marina. Mbola tsy bebaka ihany ve ianao? Iza ary ny olona miakatra fahadimy? Iza ny olona miakatra fahadimy? Mba jereo kely aloha ny Apocalypse toko fahasivy andininy faharoapolo. Mbola tsy any amin'ile miakatra fahadimy tsika izao. Apocalypse 9:20. 21. Vakianareo mafy be amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe na tamin'ny nanaovany ody ratsy, na tamin'ny fijangajangany, na tamin'ny alatra nataony Dio. Io loza alefan'Andriamanitra io mba hibebahan'ny olona. Fa tsy naninona izy izy, nefa ny olona sisa izay tsy matin'ireo loza ireo dia tsy naninona. Satria izay mibebaka eo dia maty. Sambatra ny fa misy olona teny efa nateraka teny fojodasy mihitsy eto amin'ity fiainany ity. Ny zavatra takian'Andriamanitra zany ao anatin'io rehefa dinihana le boky raha ty approche pré-millénarisme ataontsika ity, hibebahan'ny olona sy elany amin'ny fahotany, ary izay koa no takiana amintsika deny izao mianatra eto. Mba hibebahantsika, mba azahoan'ny fanahintsika miakatra amin'ny andro fampakarana. Ny an'ny fifoazana moa efa fiainana. Fa amin'izany ny loza tena faratapony. Izay mbola hitomako anao ry havana hoe mana-masina tena dia mibeba mandrakariva. Tsy fantatritsika ny ora sy ny fotoana. Haneniny ianao raha lasiny olona, ianao tavela. Iny hiran'ny Rasolondra be mivoaka farany iny tena nampieritreritra anao hoe faralasa eo ny olona eo no raisiny anao, ny ampitsony ny anne tsy misy azo atao. Ary marina fa efa kely sisa dia lasa. Kely ane sisa dia iainga mipivahiny. Kely sisa dia iainga ny olom-bovonjy. Ty tsy nazavaiko anareo teo fa ty tena zava-marina. Horloge prophétique du temps. I Adama ny olombelona voalohany mandrapatonga ny teo amin'ny Abrahama 2,000 taona. Dia ozy ny apôstôly hoe ndray andro amin'ny Andriamanitra firy
eo amin'ny Abrahama patongany amin'i Jesosy 4 taona io ny antsoina hoe âge d'Israël. 4 taona zay ny lasa. 4 taona eo amin'ny mangamanga fanondroana io afaty akavitsika no mijery. Eo amin'ilay ohatry ny menamena mavokely Jésus Christ année 0 hatramin'ny 2024 âge de l'église. Tsika nefa mino raha le pré-millénarisme fa efa lasa le 4 taona sa mbola ho avy. 7 andro ihany ny chrono anadaty fa tsy misy 4 andro zany, niketsa amin'ny 4 andro. Efa eo apotsy ilay idirana ho any amin'ilay andro farany sisitsika, le 4 taona farany. Ty moa dia hoe le temps élastique ny filaza azy, na hoe somary mienjana amin'ny fotoana, tsy tena hoe juste fa ny hita efa manomboka efa mitady ho lany expiré io 4 taona io fa mamarana an'io 7 arivo dia le fanjakana 4 taona. Ho hitantsika rehefa eo. Efa kely sisy fotoana io. Loza midororoso milomano ao anaty ota ihany ahitanao an'izany loza zany raha lasa ny olombovonjy. Ny mpiandry efa hafarako tsara. Amin'izao vaninandro iainantsika mbola eto zao ny fiangonana aizany devoly. Rafa tsy mamaky baiboly indray ianao dia tsy hainao indray izy hoe aiza indray ny devoly. Omeko indisy kely ao amin'ny Efesianina 4:9 fanaratsy eny ambony eny izy. Ao anaty rivotra izy, ny rivotra moa hitantsika sa tsy hita? Tsy hita ny devoly fa miprezansana devoly ny hitantsika, ny olona demoniaka ny hitantsika, ny resaka ody ny hitantsika, mahery fiavy metintsika miala amin'ny anaran'i Jesosy diteny sy roa miongotra. Miaraka amin'ny fihetsika tena oka fotsiny. Sa tsy zany? Fa ho hita amin'izay ny herinao any amin'ny Apokalipsy 12 rehefa mitsoka ny trompetra tsy haiko hoe fahafiry azery eto ambonin'ny tany ny devoly. Ho hitanao maso amin'izay. Nao very ny akanjo masina ahitantsika azy. Mbola sa ohatr'izay ve ianao miala ho amin'ny anaran'i Jesosy izy amin'io amin'ny tena miara-tsiny sy ny heriny rehetrarehetra. Ho hitantsika eo rehefa avy eo rehefa hiresaka an'ilay trompetra tsika fa misy cavalerie avy ao amin'ny Union Euphrate avec 200 millions de démons. Devoly 200 tapitrisa. Ianao mpiandry ray. Angony dolo ny toby 4. Hiara hiatrika an'izany 200 millions de démons zany ahitantsika ny herinao tsara. Demoniaka ray reny mahavizana antsika amin'izao e. Za tena manentana ho an'ny mpiandry indrindra ataovy izay ialany eto rehefa tonga io fotoana io raha tsy lasa voalohany ianao. Fa ianao nandroka devoly firifiry nandritry ny taona maro azoko an-tsaina mihitsy fa ianao no tediavin'ny Satana voalohany neto aiza mora an'izay. Mendana mihitsy makana ho any amin'ny farimy rehetra avy tadidiny le noroanao iny anao sa tsy ny tadidiny. Misy hiran'le rangaly rotsaka be ny tanàna nitondra fako tamin'ny garabry izay le hoe mbola ho aninony ianao iny izy. Mbola ho asika ianao iny sao dia mba ho ataon'ny devoly an'izany rery fifoazana marina mafy. Mareny ianao amin'izao andro fa misy olona tena mpiandry izy fa hoe ianona iny dia halako maiziny nefa izy dia mpiandry. Madio apo nefa toriny ihany mahita an'Andriamanitra dia rehefa anontaniana izy dia ny anaty cas de force majeure ka. Mpiandry zao izy fa mijangajanga manopy sampy mifosa olona mamorona resaka amin'ny olona ke izay milaza ny tsy marina ny mpandainga daholo ny anarany tsy maintsy hiara amin'ny fitsarana fa tsisy an'izany alanga masina ny ahy iny. Basendra tsy tiako izy dia nilotoko fotsiny dia ho hitanao tsara ny anganinao rehefa latsaka eto Satana. Fa io ota anankiray fotsiny tsy lasa ianao a. Maro izy ny manana anarana velona akanjo maty ihany. Vao isa ao anatin'ilay olom-bovonjy fa mety hoe afaka 3 sekondy Jesosy ho avy izy niady tamin'ny vadiny iray le loka. Zany niaraka an'izay fa miorakorako izy le zazakely 2 taona. Maman, il y a des gens qui crient. Marraine, ngizany mikikikao. Maman, dehors, il y a quelqu'un qui crie. De la grande lumière sur le ciel. Asa izy nijery, tsisy azany teo a. Daroana le zaza, fa afaka 3 sekondra, ny akanjon'le zaza tavela teo. Lasa ny olom-bovonjy Jesosy a! Zay vao hibebaka miomana fa tsy maintsy tratra ny lozo ndrina iala. Raha lasa ary. Sany tenenako atsika amboary io tepo io ao an-trano ao.
za rehefa mipetrapetraka ao an-trano ka tsy hitaky tampoka le vatsika le zanako mivoaka ainy hatrany avesatra lasa ve ny olom-bovonjo asanakaiza za ve mbola tena marina le zany zany ny fiainana mivady ao an-trano imezana moa izy ka zay olona mianiany zay tsy kasainao tsy misaratsaraka zany marina manko tena hoe le sasany ndray manko hoe raha samy tiana vovonjony dia tsy miara-torana amin'io satria le ozy le matoy 420 hoe misy rozy miara-matory dia ny ray laina dia ny ray ave tsy marina kosa aloha zany bivady kosa raha ihany fa io a tsisy nininina miovy io fa la vie bellako amin'ny toujours ohatr'izao foana tampotampoka eo tsisy sofera ntsony le tômôbila mitondra anao nareo nefa tsy mety maty satria lasa le sofera nareo latsaka ao anaty ady be ao ambondrinao accident be ary lasa le sofera ka nareo nanotako zay tsara homana ihany lasa voalohany eo impiry zao seny mivavaka ny sasa mivavaka ariva ihany ka raha marainy jesosy tonga ianao mbola raha riva vo ibebaka efa lasa ny olona tena miteny anao afa tampoko io tsisy fotoana eritreretanao zany akory hoe anao veloma sy ninona sy ny rehetrarehetra za ho nanomboka tena ao amin'ny WC tsy mijanona ela satria sao dia le za mipetraka eo iny no lasa ny olom-bovonjy alao mivoaka ainga eny ve anao vo apakatra an'io hoe sady lasa ihany le izy koa ne tsy hoe maheno an'le feo anao dia hoe hiakatra mety eo koa manko ianao dia hitanao hoe reny nisy akanjon'olona latsaka iny fananjavina tampoka dia izy ianao hoe andreko a jesosy eo hoetiko a fa le feo ana trompetra no isitona anao hiakatra tsy haiko ny feo ana trompetra io ohatrany ahoana fa ny feo ana trompetra itsika zao hoe lasa nanaraka n'iny feo iny daholy tsy hita zay tsy hita zay tavela andehanao sahijanona efa manomboka mahatahotahotra dao le mahaly an'le andeha satria le mivavaka ary kelikely baiboly mbola ela vovovaky le toe-po mbola tena manetroka be to le tômôbila ratsy entretien vao miditra deuxième manetroka be misy tena mbola ratsy motera ny avana le mpanompon'Andriamanitra tena mifona aminao ay ianao variana mitondra tômôbila eny an-dalana dia tsy hitanao izy fa ianao variana amin'le moto koa mba misitrisitrika tsata raha riva ianao atsony atsasakadiny zay moa efa tsy rarahinareo tsony inona tsony moa nilanareo anay zay ry hitanareo ny abesare tsy rarahinareo akory tsy klaksonenareo akory zay tsy arabainareo tsisy rarahinareo anay tsony efa avy mandatra izy fa inona re tompoko ny olona tsy narabainao any efa dia hitanao zao ianao mitondra tômôbila teo amin'ny larotondy misy dia efa tena efa ratsy motera mihitsy le mpanompon'Andriamanitra zany no izy niakatra tena teneniko anao fa tsy amin'ny hitsy ny tilikambo ety zany dia mifiretaka aty ambany aty indray raha lasa amboary toe-po io aiza hoaiza zao le tiavo ny fahavalonareo sy Jesosy ianao ary vao mahita le ino ny miresaka zao mombanao azahazo koa misy sora fa aza manosona raha misy manenjika fa indraindray tsika nazazo ary taloha moa manao aza fa mifolako tamin'i Jesosy misy fotoana tena mamony tena manao ny asan'Andriamanitra mbola misy mahita sektafa ndray ohatraohatra tena misy fotoana tena tena zany manodiava azy fa nahita anazy alolona rehefa aveo mibebo fona Jesosy fa zany teniteny foana fa zany diso satria ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny raha misy manenjika anareo sy dia misaora fa aza maninona aza mandosina tsy misy tsara ohatran'io lasa voalohan'io za zao vaingana vao nandehandeha vakansa kely fa nafinaritra tsara tare ny tômôbila miaraka amin'ny klima ny lalana moa ratsy velona ny hôtely tsara tare sakafo tsara tare milamina mihitsy ianao miaina indrindra moa hoe kelikely zay vola avoaka anao raha tsy manana koa moa ianao faly mihitsy ianao nefa ianao mahazavatra tsara be fa amin'io Jesosy miantoka transport sakafo akanjo mahita ny nosy be Sainte Maria raha anao efa dedaka ristorité misaka ny 2 minitra vidéo kely sisy anao direct tsika vlog kely tsika anao fa niany an-danitra any tena teneniko anao tsika hoe mahazo mitondra telefona ve tsika raha lasany fa tena vakansany hoe mandritra ny fito taona io zay lasa voalohany ihany ao amin'ny apokalypsy eo misy hoe ranomasina fitaratra manganoany azo itsahana hono le ranomasina ahoana za tany 10 pointy teo za matsan'i Jesosy aiza le manana finoana mandeha eto amboniny ty rano ty vao nalatsaka to dia tany
Tsy azo zany ho anareo tia manao vakansa rehetrarehetra, ho anareo ifiakarana voalohan'io barbecue divay isanandro raha mahita olona mamy be fampilanjany ny anjely sy le mpivavaka ao aminay reny ianao any an-danitra azy zay aty tsy misotro fa hany kosa ozy Jesosy za tsy sotro avokatry ny voaloboka tsony ozy raha tsy any zay mahatonga antsika tsy misotro alcool ety satria Jesosy atao anaty. Jesosy atao anaty tsy misotro divay, tsy tia sosety, tsy tia korzety. Zay teneko vadiko mihitsy ny Jesosy atao anaty tsy mihinana korzety. Rehefa tsy mety amiko ny laoka, tsy mety amin'ilay Jesosy atao anatiko. Za ety tsy misotro taoko izany ary tsy hisotro, tsy tiany ao akory fa mampanatena anao fa ataovy tafakatreny tsika fa revo be tsisy fiafarana io. Za fa misy mpiandry anankiroa mpivavaka aminay zay reo mpiara-miasa amiko miaraka amiko foana be balaisanao taovy tsara io asan'i Jesosy io rehefa rahatrizay ka lasitsika ka sendra mamy be mba batao ary zalahy mba handenderaka io lanitra io fa tiasa vela torotoro hoe paster any dia za zao efa manomana olona ibata fotsiny rehefa any satria azoko azy hisotro ako. Ety kosa ny olona mihinana ianao miafika za ko tsy mitsiritra hisotro ka. Ny any Jesosy sarobidy amiko. Fa any tena sady mahazo mihinana mahazo misotro ny fitafiana faratapony tsisy fahoriana, tsisy ninina, tsisy maika ody iza nitora tôbilina zany raha mamoetsy sy sisa sy ny rehetrarehetra fa misy elatra. Isidiny tsisy mamindra vitesy tsony misidiny. Tsy dina antsika anaovantsika miodikodina kely ny efatra ny telo. Tena teneniko anao fa za fa mangitakitaka amin'izavy zany ny anany eretako amin'ity fampo ty fa za koa ndraindray ohatra efa mamoky anaty tondra fa misy any olona tena enjana. Ianao efa mamony tena manao le asan'Andriamanitra tena hatramin'ny vola ividanana kosin-janakao alefanao any amin'ny fanaovana fananganana mbola ianao indray nombona amin'ny hazo fijalia. Ndray andro tena nyteny an'olona ray zay mihitsy. Nareo reto tena framason mihitsy. Aiza ny tanareo volana valan'ilay trano tena ningaiko ny tanana akaziko aloha volana volana ilany teo sady tsy mandoa ariary. Ianao ary mandeha bisy fa tsy manana na bisikleta ray akory. Zay indray mbola lazainao fena nefa dia vola ao an-tranona izao ny anaovana ny asan'Andriamanitra sy volan'olona rehetrarehetra. Dia zany nanana fijery vaovao ny olona ilay manan-kihana rehefa mandeha reny ny fananganana. Eo amin'ny ohatry ny isan-kalady eo ny rakitra ataonao. Mamaly izy 200 isan'isany dia intelo manaty. Rehefa misy adity isam-bolana mandeha amin'ny ohatry ny eo ianao. Tao zany moyenne mety mandoa amin'ny 5,000 izy isam-bolana. Vola lany fanangana mety 4 tapitrisa isam-bolana 200 maka brique 4 ianao zany etsy amin'ny sisiny etsy dia maka fasika raiso. Satria izy nandoa vola atao dia tsy mety amin'ny asa atao dia asaina maka amin'ny volana eo izy brique sy fasika any eo. Mena raha teneko zany fa zany ny zavatra misy. Indraindray ianao tena tsy mahalefitra kanefa tsy maintsy mandefitra ianao noho ny amin' Jesosy. Io fampakarana io jerena. Inona moa tsy fahoriana miatra amin'izao andro farany izao fa ny ary avana tsisy iraraiko an'izany fa ny io ny jereko. Ataoko ty asanao ty Jesosy hatramin'ny farany amin'izay ananako rehetrarehetra sy zay rehetra mbola heliko sy andro ananako hanompo anao hatramin'ny farany eny amin'ny rao alanitra amin'ny fotoana. Ary za amin'io fotoana io manantena doka manokana amin' Jesosy mihitsy rehefa tsona ny anarako mba dokatokafina kely masom-bahoaka izy kosa aloha ianao manantena any zay tsisy doka fa za tena zany teniko amin' Jesosy eniny ianao any voninahitra. Ety afa voninahitra sy afa baraka tsy problème raha mbola zay vavan'olona mety maty miaraka amin'iny sady zany. Fa eny amin'ny rao lanitra eny ny valipity io ihany jerena. Indrindra rehefa mitady hemotra sokivy iny mampitahotra ty teny ity tany mafy izay anananao mba tsy sakany. Misy olona mihemotra dia tsy tonga eny amin'ny rao lanitra dia omena olon-kafa ny satro-boninahiny amin'ilay fotoana eonana eny satria vao tafahoana eny tsy haiko aloha ny ao an'eritreritra ao fa ny aloha vao tafahoana eny tonga dia kalainy be rano maso. Tena mba mila réconfort avy aminao amin'izay Jesosy fa eto ianao tena hitako maso nofo en chair ao anao sy fanahy miaraka aminao. Mafy izay netiko tany izay.
isy fizarana satroboninahitra ny fiainana eo amin'ny raony lanitra eo amin'ilay fampakarana voalohany. Eritrereto mpivady sy ny eo na 10 taona na pisipa dia tonga eny amin'ny aéroport ony ny anankiray. Fa tsy tany eo amin'ny talimaky io fa efa miazakazaka ery amin'ny tohatra ny roplaniny ery. Iaiza ilay olona sy ny sisa mifamihana. Mihoatra no zany amin'ny fotoana io. Mba habanjino zany ory zany. Fa tsika tsy tokony ho mpanompo zany fotsiny hoe manompo bêtement zany, fa tokony ho sakaiza dia tokony ho fofombadin'Andriamanitra. Ny olona tena fofombady no samy teny ohatry ny Paoly ny fahafatesana no azahoako eo na amin'ilay mahalala. Fa raha nareo zao niteneniko eo lasa ho fatitsika zao be ihany no matahotra. Le maty tsy manina fa raha tsy tafiditra ribo dia ho aiza. Ho aiza tokoa. So dia mieritreritra rehefa lasa any dia hoe mbola misy fibebahana indray tsisy tsony. Hatepoka. Ao dia raha mamaky ianao eo amin'ny 10 dia misy fitsofana trompetra ao dia misy loza be dia be tantaraina ao dia izay zany no isy eo. Ndao ny antsika hitsaingitsaingika kely fa efa faraparanako sady fa za koa mbola andeha hanao adidy mbola misy asa mbola tsy maintsy vitaiko rehefa avy eo. Ary hitako fa indro nisy anjely na ery anankiray koa nidina avy tany an-danitra sady nitafirahona ary ny havana dia teo amin'ny lohany ary ny tavany dia tahaka ny masoandro ary ny tongony tahaka ny andry afo. Ary ny tanaboky kely mivelatra teny an-tanany izy ary nabany ny tongony ka ny akavanany tamin'ny ranomasina ary ny akaviany tamin'ny tany ary niantso tamin'ny feo mahery izy tahaka ny ferin'ny liona ary noho niantso izy dia nikotroka ny kotrokorana 7. Ary rehefa nikotroka ny kotrokorana 7 dia efa noratra akanjona ary feo avy tany an-danitra nanao hoe azo tsy tombo kase. Izay efa tanohon'ny kotrokorana 7 fa aza soratana ary nisy anjely ilay efa hitako teo dia nitsangana teo ambony ranomasina sy teo ambony tany ka nanangana ny tany anakavanana ho any amin'ny lanitra ary ny anihana tamin'izay velona mandrakizay dia ilay naharin'ny lanitra sy ny ao aminy ary ny tany sy ny ao aminy ary ny ranomasina sy ny ao aminy fa tsy hisy andro itsony fa amin'ny andro itsofany anjely fahafito rehefa itsoka izy dia ho tanteraka ny zava-miafina an'Andriamanitra araka ny teny somafaly nambarany tamin'ny mpaminany. Tsy misy andro itsony. Donc inona zany? Efa tsy misy ny andro dia inona? Alina. Mazava ve izay? Ao amin'ny toko faha 12 dia miakatra amin'ny bibidia. Io indray zany milaza n'ilay devoly andravarava sy hamotika sy tena hoe hamono ny mpanompon'Andriamanitra. Dia tsy ho vakiako fa vakio rehefa any an-trano. Toko fa 12 toko faha 12. Ary nisy anjely fahafito nitsoka, io le nilazainy teo dia nisy feo mafy avy tany an-danitra nanao hoe mifanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasa ny tompontsika sy ny Kristiny, izy no anjaka mandrakizay. Toko faha 12 isika izao. Ao ve ohatrany hoe miasa saina izany nareo. Ina mampikorota-tsaina anareo? Ina ny atahorany? Lasa sa tsy lasa? Toko faha 12. Ao ve? Ndao ary toy izantsika nivaky teny. Ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra dia vehivavy mitafy ny masoandro ary ny volana eo ambonin'ny tongony ary misy satroboninahitra kintana amin'ny 12 amin'ny lohany. Sady bevoka izy ary mety jazaka amin'ny tarahina satria marary fatratra ifiteraka. Ary nisy famantarana hafa koa hita tany an-danitra ka indro nisy dragona mena lehibe manandoha 7 sy tandroka 10 ary nisy diadema 7 amin'ny lohany. Ary ny rambony dia manala ny apahatelo ny kintana amin'ny lanitra ka menjery reny ho amin'ny tany ary ilay dragona nijanona teo anatrehan'ilay vehivavy fiteraka mba handrapaka ny zanany. Fa raha voateraka ary niteraka zazalahy izy izay efa hanapaka ny firenena rehetra amin'ny temby ary ny zanany novonjena faingana nakarina ho any amin'Andriamanitra ho any amin'ny seza fiandrianany. Tia dia milaza momba ny fiangonana, ilay fiangonan'Andriamanitra. Nateraka dia enjehan'ilay dragona. Ohatritsika miady amin'ny devoly mandraka ankehitriny izao. Fa ilay zanany, ilay fiangonana nakarina ho any amin'Andriamanitra. Io no manambara sy milaza ny fampakarana voalohany. Mazava izay? Mazava sa tsy mazava? Andininy faha 12 ny tiako vakianareo amin'ny anaran'i Jesosy.
2:12 2:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izy ireo naresy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary tsy nakamaminy aintsony izy na teo faty azy. Ary noho izany dia mifaliry lanitra sy anareo izay moninao amin'ny tany, loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fa midina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe. Eo amin'ny 17 izy no milaza fa nazera tamin'ny tany. 17 nazera ilay dragona dia ilay menarana hely. Hatreto amin'izao andro iainantsika izao aloha dia ny amin'ny rahony lanitra ihany izy. Fa amin'io fotoana io zany hoe rehefa lasa ny ampakarina, lasa ny soratra masina, azery ety ambonin'ny tany izy. Izay mbola ety afaka haresany io biby io no ny amin'ny ranony zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary izany mampahery vaika ny asa-pifoazan'ny FPVM. Mampiasa inona tsika rehefa miasa? Ranon Jesosy. Izy ireo nandresy azy no ny amin'ny ranony zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Indraindray na tsisy rano ary eo le atao ranon Jesosy, raha vao miteny fotsiny ianao hoe amin'ny heriny ranon Jesosy nandridikanao Satana toky dia resy. Satria izay le teny hoe nandresy izy no ny amin'ny ranony zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Raha vao milaza momba ny ranon Jesosy fotsiny ianao dia resy ny devoly. Tsy ambaratelo mba hatoro amintsika koa zany. Tena misy heriny io ranon Jesosy io. Fa tsy raha hafahafa fotsiny, tsy rano hafahafa fotsiny. Io ilay Satana nazera tety ambonin'ny tany. Dia milaza tantara marobe ihany izy. Ny olom-bovonjy 5 dia ny Apokalipsy 4:12. Apokalipsy 4:12, andininy 9 sy ny 7. Ao ary hita miaraka mamaky tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara maninona mandrakizay hotoriana amin'izay monina ety ambonin'ny tany sy ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Nanao tamin'ny feo mahery hoe: matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy, fa tonga ny andro fitsarany. Ary miankoho feo anatrehany izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Ny dikany amin'izao andro iainantsika izao dia ny olombelona no mitory filazantsara. Fa rehefa lasa ny olom-bovonjy tsisy pastera sy inona intsony ety, raha mba voavonjy daholo ny pastera sy ny mpitondra fivavahana, anjely ny rahan'Andriamanitra hitory filazantsara. Io maitsomaitso be mangamanga ao anaty carré io sa rectangle carré io hoe ny miakatra 5 na ny 5e session dia ireo izay nitoriana ny filazantsara mandrakizay ka nanaiky an'izay teny izay dia nibebaka. Izany hoe ireo loza mandritra ny 7 taona ireo zany dia ohatran'ny hoe fanovanan'Andriamanitra ny olona mba hibebaka, mba hiverina aminy. Dia ireo ny miakatra 5 dia ny 9 farany ny jiosy no mandeha farany. Io le tenin' Jesosy lava be io, tena conférence iray manontolo, fa hatramin'izao ary mbola tsy vitako, fa mbola ao anaty fanadihadiana. Za mifindramonina any ambanivohitra tsisy réseau mihitsy ihany, fa zao vao mba tonga ny satelita sy ny tariny dia mbola hanoy an'ilay fikarohana indray, fa rehefa vita indray amin'io jiosy sisa mibebaka io dia misy famelabelarana indray afaka hoentina momba an'io. Ny miakatra 9 dia ny jiosy sisa mibebaka, ireo le lazain'ny Zakaria 2:12 hoe nandray ny fanahy ny fahasoavana sy ny fifonana. Ny programan'Andriamanitra dia hamonjy ny olona rehetra izay mino an' Jesosy ka nandray azy dia mibebaka. Hainareo tsara ny tantara faharoa 7:4 hoe raha ny olona izay natsoina tamin'ny anarako no avy any etri-tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary aninona hiala amin'ny ratsy fanaony. Fa na amin'izao ary ny akamarozan'ny kristianina tsy manaja an'izay dingan'izay. Izy hivavaka hitady ny tavan'Andriamanitra, fa miala amin'ilay ratsy fanaony sa tsy miala? Mety miala ihany izy, fa miala herinandro dia avy eo miverina indray. Miala herintaona, miala ray volana dia miverina indray, ary mety hoe afaka amin'ny anankiray fa miditra amin'ny anankiray indray. Dia te hitaonantsika ary havana, te hamonjy Andriamanitra. Misy fanontaniana hoe avaiza moa pastera nahitana an'ilay 7 taona le loza. Ao amin'ny Apokalipsy 7:15 zao dia misy milaza hoe nomena fahefana izy 12 volana. Io le 3 taona sy tapany.
Any amin'ny bokin'ny Daniel toko fahaenina toko 12 no milaza an'io 70 sy 900 izay manondro 3 taona sy tapany. Amaranako azy raha mbola misy ny fotoana, vakianareo fotsiny le trompetra sy le lovia, dia vakianareo ny tantara farany any amin'ny farany any, fa io zany no mitranga rehefa aveo fa azavaiko kely. Ny fahoriana mandritra ny 7 taona, izay no resahantsika izao. Io misy soratra kely ato ambany ato hoe 3 ans 1/2 dia misy hoe Israel voaro égale antéchristi, fanomanana ny fanjakana tokana eran-tany. Fiangonana mivadi-pinoana, inona ny mampivadi-pinoana amin'ny fiangonana? Lasa amin'ny baiboly. Io le antsoina hoe fiangonana apostazika, izay ny filaza azy amin'ny voambolana teolojika. Vadi-pinoana ny fiangonana satria lasa le baiboly dia samy milaza izay tiany holazaina daholo araka ny fitadidiavany azy, ohatrana le mpiandry sasasasany mivavaka amin'izao, ohatran'le manao mialatsiny fa za olona ohatr'izay sy zay rehefa ampianarina, dia za zay hatramin'ny farany dia miala amin'iny, fa tsy maintsy teneniko kely ianao hoe tsy mety kosa iny fa tiany mifanarahany, tiany atao. Rehefa nianatra tany amin'ny terminal manao fahadray, tany amin'ny première nanao fanadihadinana famakafakana, dia rehefa manao tohan-kevitra tenina mpandinika na mpanoratra, mpianatra malagasy mahafatrapo tany amin'ny lycée rehetra dia angatahako amaly, dia asiana guillemets na farangisosina, dia tsy azo atao diso ny tenin'le mpandinika. Marina izany sa tsy marina? Dia nefa ny soratra masina indraindray rehefa mivavaka tsika asiana soratra masina ny anaty, dia tsotsika le tenin'Andriamanitra. Isy lehilahy ray izay zao kompatanana ho azy miaino eto izy, no andra Laliva-Jaksa sa niasa tamin'izay tamin'izany, dia le mamaky teny mpahefana moa vao miasa vadiny demoniaka be dia. Rehefa lasa izay zany dia misy fotoana niesika le marary dia mivavaka izy dia ozy hoe araka le tenin'le mpiandry reny Jesosy na misotro-pozina ary izy tsy maty, satria izay nieniny tamin'ile na hisotro zava-mahafaty azy izy, dia tsy hampaninona azy zany, dia le izy hoe azo ny heviny zava-dehibe zay, fa lasa fiainan'ny fifoazany izay indraindray mahafinaritra antsika mihitsy le manao citation be na tenin'Andriamanitra, nefa indraindray zavatra diso ny tenenitsika. Tia izao anankiray diso be teneninareo foana, fa ankehitriny dia retelireto mitoetra ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, ary ny fitiavana no lehibe, teneny mafy lehibe, diso daholo. An'le rangary izay lehibe indrindra izay, fa vakio tsara ny Koritiana, sokafy Koritiana voalohany 1:12 na reo reto 13 andininy 13 tapany farany. Marina hoe mitovy ny heviny fa tsy izay ny voasoratra ao. Vakio fa ny fitiavana no vakio mafy ohatran'le lamakina an'le diso teo, fa ny fitiavana no mbola misy manao indrindra ihany io. Jiosy angahy ianao hoe manantena hiakatra fahenina, mba hataovy marina re le tenin'Andriamanitra, fa zany ane ty resaka eglizy apostazika ty diso tsony olona le tenin'Andriamanitra, faiza mandamina no dia amin'izany mety ho tonga hoe fahaizana miady nentina mandamina ceinture firme moa ianao, dia mety ho say tsy fantatro. Iny ary zao raha tsy efa tena midridridry mihitsy ny fifoazana manisy an'iny, tsy lefy mihitsy le Andriamanitra tsy manampy an'izay, misy an'izany va ao anaty baiboly. Nefa dia voizin'ny kristianina maro be efa manomboka saritsara n'le eglizy apostazika. Mazava vadi-pinoana, tsy hay intsony mety alaka misy indray ne zao fivavahana amin'io satria manova arak'izay tiany amin'ny vany daholo. Israely voaro, izay ny tapa-taona voalohany, tsisy miatra loatra ny Israel reo, izay mahatonga azy mbola tsy dia tena tapa-kevitra loatra hibebaka. Azonareo fa rehefa tapitra le tomboka se, efa manomboka tonga any amin'izay ny loza, izay ry zareo vao hiomana hiakatra aloha le 144,000 voalohany, dia ny farany miandry farany. Na zera Satana ao anelanelan'le loza rehetra mihitsy io jereo mitandrifin'le trompetra 7, dia miditra ny tapa-taona faharoa farany Israely voenjika antikristy manjaka eran-tany, fanomponan'ny Satana sy ny antikristy. Vakio kely ny Zakaria 12:12 14 azafady.
Zakaria ao alohan'ny Malaki zany. Petraka kely raha vao misy vaky teny fa somary vizambizana ihany. Mialatsiny amin'ny zareo lafiny teknika fa tsy maintsy mihetsiketsika kely oatra koa nareo. Zakaria 4:40. Andininy voalohany. Hatramin'ny andininy 4. Hita vonina vetsika dia mba miara mamaky. Vonina ny anaran'i Jesosy. Indro isy andron'i Jehovah ho avy ka ny babo aminao zaraina ho mpivoanao, ary angoniko ny zentilisa rehetra amely an'i Jerosalema dia ho afaka ny tanàna ka horobaina ny trano, ary ho safiana ny vehivavy ary ny atsasaky ny tanàna dia ho lasako babo, fa ny vahoaka sisa tsy dia ho fongorana avokoa amin'ny tanàna. Dia hivoaka Jehovah ka hiady amin'ireny zentilisa ireny tahaka ny fameliny amin'ny andro fiadiana, ary amin'izany andro izany ny tongony hijoro ao tendrombohitra oliva izay ao atsinanana tandrifin'ny Jerosalema, ary ny tendrombohitra oliva hitresaka eo afovoany atsinanana sy akandrefana ka hisy lohasaha lehibe, ary ny atsasaky ny tendrombohitra hifindra ianavaratra fa ny atsasany kosa ianatsimo. Amen. Miakatra ny olom-bovonjy amin'ny voalohany izay ty sisindrindry ty. Mazava ve? Mazava ve? Mandeha ny fahoriana mandritry ny 7 taona, tapitra ny fahoriana mandritry ny 7 taona alohan'io 10 taona faran'io ho avy fanondroan'i Jesosy. Amin'izy tonga fanondroan'io mahita maso azy daholo na ny olombery ary le vao mivakitsika teo, idina en personne anitsaka ny tendrombohitra oliva, izay le mivakitsika teo. Sa tsy zay? Toerana fivavahana izy io, toerana fitokanana izy io, toerana falehany. Rehefa mahazo fofombady ny lehilahy, tonga dia lasa mandeha manambady ve fa tsy mila hoentina any an-tranony dada sy mama? Hoentina sa tsy hoentina? Mbola hoentin'i Jesosy hanao vakansy any Israel, tsika tsy nentina hazo viza tetỳ an-tanireo raha maharitra manompo azy any amin'ny tendrombohitra oliva. Ny rendez-vous tsisy viza, tsisy passeport, tsisy péremption na viza, fa vahiny tompo tanàna. Resahana foana hoe inona le Armagedona, inona le Armagedona, dia mialatsiny fa zato dia mahitsy be miteny miredredy daholo. Tsotra ny ady Armagedona. Hitsangana ny firenena rehetra hiady amin'i Jesosy eo amin'ny tendrombohitra oliva. Iza mimpandresy? Jesosy e! Fa izy hiady. Zay le hoe guerre dans la vallée de Megiddo zany amin'ny Apocalypse. Dia andao jerevantsika le ady efa voalazan'i Zakaria ary izy ko. Eo amin'ny andininy 7 hatrany amin'ny andininy 13 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah ho mpanjaka ny tany rehetra amin'izany andro izany, dia irainy Jehovah sady ray ny anarany manomboka le fanjakana 10 taona eo amin'io fiverenana any amin'ny tendrombohitra oliva io, any a Jerosalema no anaovana an'io fanjakana 10 taona io. Donc hoentina ny daholo na ny gasy na ny afrikanina na ny reonien na ny mauritianina zay voavonjy. Azo zay? Jerosalema ny renivohitra. Jereo ny andininy 9. Ary amin'izany andro izany disy rano velona hivoaka avy any Jerosalema. Dia toy izany ao ny tantara fa ao Jerosalema moa le izy. Toy izantsika amin'izay eo amin'ny andininy 10. Ho tonga tahaka ny tany ny tany rehetra hatrany gebaka hatrany rimona ao atsimon'ny Jerosalema. Ary asandratra sy honenana ao amin'ny fitoerana izy hatramin'ny vavahadin'ny Benjamina ka hatreo amin'ny vavahady voalohany hatramin'ny vavahady anjorony, ary hatramin'ny tilikambo ananela ka hatramin'ny famiazam-boaloboky ny mpanjaka, dia hisy mponina any ary tsy hisy ozona itsony fa Jerosalema andro fahizay. Hitantsika io ary amin'ny Apocalypse rehefa avy eo afatotra ao anaty lavaka ny devoly amin'io fotoana io, dia tsy misy fahotana mandritry ny 10 taona fa la vie est belle. Ho an'izay voavonjy. Azo ve zay? Andro fahizay ozy Jerosalema. Dininy 12. Ary zao no arety mandringana amelezan'i Jehovah ny firenena rehetra izay efa nanafika ny Jerosalema. Io le ady Armagedona.
ataony mialevony eo am-pitsanganana ny nofony ary ialevony eo amin'ny toerany masony ary ny lelany koa ialevony eo am-bavany ary amin'izany andro zany dia hisy fifanaritahana lehibe avy amin'ny Jehova ho aminy ary fampiazo tanana izy sady samy anainga ny tanany family. Amen. Mandalo indray mandeha fotsiny Jesosy dia am-pitsanganana eo ihany tonga dia levona miepo daholo le fahavalo. Le olona sisa tsy mety mibebaka mahagaga anary avana rehefa mandinika an'ity tantara ity dia izao. Le loza zany efa faratapony ny vary efa tsy azo vidiana tsony, ny kitana miraraka ny nosy mihetsika ny lanitra efa mainty be efa tsisy andro tsony fa misy olona tsy mety maty mihitsy. Dia ireo olona tsy mety maty mihitsy mpanompon'ny Satana ireo le antikristy manjaka eran-tany hanangana firenena tokana amely an'i Jerosalema hanafika. Ary izay ny fiatombohan'ity andro faran'ity ao anatin'izay. Raha ny filaza mpandinika vahiny anankiray dia tonga dia niraisiko telkel moa ny fanehoan-keviny ireo fisehoan-javatra ho avy faingana ao anatin'ilay telo taona sy tapany voalohany. Attaque surprise sur les montagnes d'Israël, io le tendrombohitra oliva satria efa manomboka misy mitresaka izy io amin'izao. Efa renareo foana angamba le hoe raha mipoaka amin'ny bomba nucléaire anankiray dia raha avatsisy ao anaty karta tsony ny firenena iray, efa renareo zany. Io tendrombohitra oliva io misy mitady hanala ao Jerosalema hoe io ny lazain'ny faminaniana fahawitsahana izany mpanjaka izany tao bombardena. Zany ny dikan'io misile isaky ny 2 minitra alefa any Jerosalema io amin'ny tena ny tanàna sy ny tendrombohitra. Formation d'un empire mondial tiana ho atambatra ny hery ato amin'izao tontolo izao ifehezana an'io Jerosalema io. Confirmation de l'alliance de Daniel, signature du traité de paix pour Israël pendant 3 ans et demi, mandritry ny telo taona sy tapany voalohany dia hisy fifanarahana eran-tany. Ary efa anomboka izy io, aza mikitikitika ny Jerosalema mandritry ny telo taona sy tapany voalohany. Tamin'ny taona 2000 dia nisy fivoriana natao tany New York natsoina hoe nananganana ny groupe de G20, karazana firenena maromaro, tsy hay hoe firenena 20 zany izy ndeo safiry dia taty amin'ny taona 7 sy 2000 metodisme fitadidiako misy hoe G7 indray ary tao anatin'ny confinement teo nisy ny fanaovana sony an'ilay antsoina hoe accord d'Abraham izay natao tany Washington milazana ny fiarovana any Israely. Voalaza io faminaniana io ao amin'ny Daniel 7:7 mody petraka aloha ny fahavalo, mody tsy kitika ny Jerosalema satria io ny tena tiany bombardena satria ao le fanjakana arivo taona no iseho ao lasa aloha zany aloha fiangonana voalohany dia any ambony any dia tapitra ny 7 taona miara-midina amin'ny Jesosy amin'izay dia iverina aty ambonin'ny tany aty a Jerosalema fa saingy efa nofo vaovao ny nofo amin'izay fa tsy tia nofo tsika ity tsony. Mazava? Ao le fanjakana arivo taona. Zavatra iseho amin'izao andro iainantsika izao tia ny raisiko eto ity annonce de la construction du 3e temple à Jérusalem, efa mandeha io amin'izao efa 20 taona zay ny nananganana azy, mbola tsy mety vita. Misy dikany io ivavahana amin'ilay antikristy ny anaovana an'io fa tsy amin'i Jesosy. Un puissant réveil mondial, prise de conscience mondiale que Dieu existe, conversion des millions de personnes avec une pluie spirituelle, pluie de printemps. Jakoba 5:7, Hosea 4:9, Joël 4:2, alohan'ny fotoana farany jereo fa mitabataba ny fitoriana filazantsara erak'izao tontolo izao. Misy ny manao évangile de prospérité na mitory filazantsara ny arena, misy ny ohatrany hoe hafahafa ihany, fa misy kosa ny tena mitory an'i Jesosy, mitory ny fibebahana, mitory ny fiomanana ho amin'ny andro farany. Tian'Andriamanitra mbola hisy fifohazam-panahy. Zay vao enlèvement des croyants qui se sont préparés. Thessalonianina 2:4-7 zay rehetra niomana ny dimy dia endry satria efa niomana solika soa no ny tonga ilay fampakarana maninona tanteraka sy lavorary. Jugement avec 7 sceaux, fitsarana amin'izay amin'ny alalan'ny loza
2:20. Io zany no sary andrasantsika manaraka. Io attaque surprise sur les montagnes d'Israël io andao jerevantsika ny Ezekiel toko 7:30. Rehetsika matetika ary fahitantsika ny adiny goga sy magoga ary ambara amintsika foana fa inona mo izany. Ezekiel toko 7:30. Andininy voalohany sy ny faharoa. Vakitsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe: ry zanak'olona, manandrifia ny goga avy amin'ny tany magoga izay mpanjaka ny Rosy sy Mesaka ary Tobala. Hatreo ihany. Gog et Magog. Dikany teny hoe Gog, c'est un leader qui donne des ordres hitsangana kely mpitarika manome baiko, izay ny atao hoe goga. Manandrifia ny goga ozy izy ao amin'ny tany magoga. Aiza le tany magoga? Mba avakio tsara hoe le tany teo amin'ny teny gasy hoe dia raha mba misy firenena mety azoazonao an-tsaina amin'ireo firenena telo mivatsikitsika ireo hoe eo amin'ny andininy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy: ry zanak'olona, manandrifia ny goga avy amin'ny tany magoga izay mpanjaka ny Rosy. Misy firenena mety azoazonao an-tsaina ve avy amin'izany Rosy zany? Iza? Dia io ny saritanin'i Israel. Rosy, Mesaka sy Tobala. Russie, Turquie et Iran. Vao tamin'ny 2 volana Iran nandefa missile secret fa intercepté izy rehefa teny ambonin'ny habakabaka Israel. Io missile tiana ho alefa ao io dia tsotra ihany bombardena an'ilay tanàna masina ho rava ao daholo ny zavatra rehetra satria tsy mahafaly ny fahavalo izay hitsangana io goga io. Io ny tarika an'ilay guerre de l'Armageddon. Io ny tarika ny firenena rehetra izay mpanaraka ny Satana hoe izay koa mba manana ny firenenay hiady aminao izay hiady amin'i Jesosy rehefa hiverina fandroana izy rehefa vita le 7 taona. Zay. Dikany teny hoe Gog, c'est un leader qui donne des ordres. Mpitarika manome baiko fotsiny dia manaraka sy mankatoa an'izany ny firenena namany rehetra manerana an'izao tontolo izao. Ny tany magoga dia ireo anankitelo ireo. Aizy Israely amin'izao io mavomavo kely ao anelanelany io, izay ny mahatonga io to maitsomaitso kely ato ambany ato ito, izay ny mahatonga azy antsoina hoe Moyen-Orient. Ao atenatenany eo izy. Io le menamena be: Russie, Turquie, Iran. Mazava? Efa nisy io atakin'ny Iran io voaingana. Raha voaraikitra zany ny guerran'ny Russie, Turquie, Iran amin'ny Israel, tonga ny adiny goga sy magoga. Tena miteny anao mandany andro mivavaka sy manamaso tena fa haneno amin'ny ora tsy hampozina ny tropetra. Ny ora sy ny segondra ny tsisy mahafantatra na Jesosy ary. Fa zay le Luka 12:56 teo, fantaro zao fotoana izao ozy Jesosy. Raha vao miseho ny famantarana, efa afaka mahafantatra sika hoe kely sisa. Zay. Vao tamin'ny 2 volana ho Iran no nitifitry indray mandeha, efa misy dikan'izay. Miandry ny Russie sy Turquie sisitsika hetsika, tonga goga sy magoga, mandany andro mivavaka. Mazava ve izay? Ny famantarana dia nomena antsika fa ny ora sy ny fotoana sy ny segondra no tsy fantatritsika, aoka hiomana. Izay ireo firenen'ireo. Io le fanazavana momba ny 7 taona teo 790 andro Daniel no milaza azy, 12 volana any amin'ny Apokalipsy no milaza azy. Reto le firenena 10 arak'ilay faminanian'i Daniel. Tsika mivavaka amin'Andriamanitra misy ny antsoina hoe Trinité, Ray, Zanaka, Fanahy Masina. Fa ato amin'ny Satana koa misy ny antsoina hoe Trinité diabolika. Lay dragona ny any amin'ny lohany voalohany, lay Satana, io le mpitarika ny fikomiana avy any an-danitra. Dikany teny hoe Satana mpiapanga.
tsy dia tsara loatra tsika mipangapanga olona ny mahampiapanga mpiapangane misy marina amin'ny fiampangana fa misy tsy marina. Raha mahita zavatra tsy mety ataon'ny olona za tena miteny anareo aloha tsy dia indrindra ho an'ny mpiandry fa raha mpiandry zany mipepanga asan'izany ataony. Valio asan'izany ataony raha mpiandry mipepanga. Iza mipepanga? Tsika niteny hoe Satana, Saitany mpiapanga. Antikristy izay mifandroany, fanjakana tokana. Ary ny fahatelo, mpamina ny sandoka, religion tokana, dia ny vola tokana no ivezivezy manerana n'izao tontolo izao. Io ny tena tanjon'izay antsoina hoe nouvel ordre mondial. Raha ny tany kely anareo fantatrareo ve ny tena dikan'ilay teny hoe mondialisation. Hainareo fotsiny hoe fanatotoloana sy ny sisa fa lizy iainantsika isan'andro nefa tsy hainareo. Tamin'ny andro ataoko fotsiny hoe tamin'ny 1990 raha te hiresaka amin'ny olona ny Tomasina an-taratasy dia alefa positra, sa tsy izay? Fa amin'izao andro izao raha te hiresaka aingany amin'ny olona ny Tomasina alefa mail afaka 3 minitra fotsiny tonga ny Tomasina. Raha ela indrindra, sa tsy izay? Ny dikan'ny teny hoe mondialisation, ny tena hevitry ny mondialisation moa zany fampifanakekezana an'izay lavitra mba hamora ny fampiraisana azy, fanjakana tokana, religion tokana, vola tokana. Nidy daholo ny fiangonana tamin'ny confinement satria efa ataony ese tokana ny fiangonana samy ao an-trano daholo fa tsisy nahazo mivavaka tany am-piangonana na ray ary. Azokazonareo? Dia nefa tsika ampifanakekeziny tamin'ny alalan'ny réseaux sociaux dia tsika ary mivavaka atao anaty Facebook, sa tsy izay? Vavaka tamin'ny radio. Tsy hoe ratsy ilay nataontsika fa izay ilay mondialisation. Ampifanakekezina ilay elanelana. Na zany na io téléphérique io ary. Mandeha bus ianao mandeha aty ambonin'ny tany atsasakadiny ianao tonga any Anosy fa eny ambony eny ianao 10 minitra dia any Ambatobe. Izay ny maha-mondialisation azy. Azo ahena ny fifanalavirana ampitomboana ny hafainganam-pandehan'ny information. Zay nefa dia tena fitaovam-piadiana mahery vaika eo am-pelantanan'ny Satana. Aninona? Amehezany an'izao tontolo izao. Inona ny antony? Ilay bibidia dia hanorina fanjakana. Apokalipsy 7:10 dia misy an'izao teny izao amin'ny 5:15. Ary navela nisy aina ny sarin'ny bibidia izy mba ahateny ny sarin'ny bibidia ary hanompo azy izay rehetra tsy mety miankohaka ary hampamono izay rehetra tsy mety miankohaka eo anoloan'ny sarin'ny bibidia izy. Misy bibidia roa ao. Ny ray voalohany miala avy any anaty rano, ny ray faharoa miala avy any ambanin'ny tany. Ny bibidia faharoa io lazainy io dia ny mpamina ny sandoka. Isary zany ho zarainy erak'izao tontolo izao hoe tia zany Andriamanitra zany, tia zany Jesosy zany, nefa tsy izy akory dia avela ampanao atsarana mihitsy zany, tsy haiko zany izay ho ataon'ny devoly fa hiteny hono io sary io. Ianao amin'ny vavamiko fa zany Andriamanitra izy. Rovina ianao vao iove, vava ianao amiko. Dia misy mibebaka. Fa misy mahazona an'ilay fampianarana hatramin'ny farany. Tsy io zany, tsy ohatr'izao zany. Didy 10 milaza fa aza manao samy zavatra voasikotra, aza miankohaka eo anatrehany, aza mivavaka amin'ny zatsy ianao an'izany ho ampamonoana. Nefa sambatra ny maty. Izay ilay mpamina ny sandoka voalohany eo anoloan'ny religion Jesosy sandoka ary be dia be io amin'izao. Efa nolazaiko teto tamin'ny heriny dia mampahery antsika rehetrarehetra zaho toetra tsara ny fanahy. Mba oke tsy mihitsy tia hoe zany tenenan'i Jesosy ity nefa zavatra tsy voazaha toetra. Misy fanahy tokoa miteny tsy mandahan'izany anie ahy. Raha zah misy zavatra miseho aminao fa rehefa tena zahana toetra ilay izy fanahy sandoka. Firifiry atony manenjika olo lesaka ny kolana. Misy zavatra Jesosy maika ao anao raha tena avy amin'i Jesosy tokoa misy tsara ohatran' ny tenenan'i Jesosy zany ve? Fa mpamitaka ny betsaka. Tena tsy mangina mihitsy mifanahiko fa mahafantatr'olona betsaka mihitsy indrindra aty Antananarivo aty hony misy efa tropon'olona tena hoe mpaminany kely mihitsy eran'ny tanàna, mpitondra hafatra. Raha tena avy amin'i Jesosy tsy olana raisitsika ny hafatra. Sa ahoana? Fa jereo aloha ity teny ity dia andao samy eritreritra. Korinthiana 4.
Toko faraka ambe folo andininy faefatra. Mila mahazona tsara n'le fanahy nomena anao ianao sy mahafantatra n'le fanahy ao anatinao lay Jesosy Kristy atsika. Za le Jesosy niaraka tamin'ny eny lava, niaraka tamin'ny dadatra ny andravoangy fivavahana, niaraka tamintsika teto, fakazatra tamiko nandritry ny taona maro, manana ny fifandraisako aminy. Tsy za mihitsy nodipenao amin'izany hoe ty ozy Jesosy, ty oziny zao, ary mbola io ny ray aman-drenitsika, mbola hoentintsika mbavaka hoe ela velona, fa io ny mpaminan'Andriamanitra antom-panahy afaka miserine sy mamantatra tsara hoe ty ny fanahy marina dia ty ny tsy marina. Misy mamorse fotsiny ao te amorse azy iteny ekeo marina ty dia avelao andeha fa miteny anao fa nizaniza milaza azy ho mpaminany ao ka mamitaka tsy maintsy maty anao na hoe lanao aingana ary maty tanora. Koritianina faharoa toko faraka ambe folo andininy faefatra. Endre mihitsy idio mihitsy io vavy io, fa misy tena mendana mihitsy amin'izao ozy Jesosy, ozy Jesosy, ozy Jesosy, fanahy sandoka. Za tena miteny aza ty amiko aty fa tonga dia ampandroko amin'ny rano ray barika. Tsy mifampidera taimby amin'izany tsika fa samy nosorana menaka tamin'izany, samy zanak dada. Aoka ho fanahy marina no arahana. Fa amin'izao atomotry ny andro ny biby ty izao miparitaka ohatry ny Covid mihitsy io fanahy sandoka io. Ary be ny voany. Ty aloha mivakitsika dia mbola hamakiray tsika rehefa avy eo. Koritianina faharoa toko faraka ambe folo andininy faefatra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha misy tonga, tsy mamaky nareo, tiako hamaky mihitsy ny vavanao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha misy tonga ka mitory, Jesosy hafa zay tsy nitorianay. Na ianareo mandray fanahy hafa na filazany tsara hafa zay tsy nitorianay, ay tsara ny andeferinareo ny amin'izany. Tsy pio tsara ao anaty Baiboly misy inona hafa hony? Jesosy hafa. Za miorikototra rava nisak'izay mieritreritra an'io. Indrindra maheno an'ilay olona miteniteny eo, zao ozy Jesosy, zao ozy Jesosy, zao ozy Jesosy. Tena matahotra, inona mampitahotra? Inona no avin'ilay olona? Ary inona ny anjo azy ao aoriana kely ao? Deo atorina mitoko fahavalo ambe folo, jereo kely. Andininy faharoa amby roapolo. Tsotra kely ny fizahan'ny toetra ny fanahy ny faminaniana hoe sandoka sa marina. Tsotra. Deutéronomie 18:22. Dao miara mamaky tsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mafy amin'ny anaran'i Jesosy, raha miteny amin'ny anaran'i Jehovah ny mpaminany ka tsy efa ny zavatra na tsy tanteraka, dia teny izay tsy nilazain'i Jehovah izany tamin'ny fahasasaina nilazan'ny mpaminany izany, ka aza matahotra azy. Rehefa lazaina ny faminaniana ka tsy tanteraka hony dia io ny valiny, tsy nilazan'izany Andriamanitra. Mazava izay? Mbola tany andravoangy fivavahana tsika nefa mivoaka amin'ny faminaniana, fa isy lalam-baovao mikodana ho diavina, ty FPVM ty zany. Mbola teto tsika mivoaka amin'ny faminaniana fa andeha lala nefitra tsika. Nisy aladiny telo talohan'ny katonany ity, zay tato amin'ny premier étage tato foana no mipetraka tamin'izany sekoly Alahady. Tsy nasiana feokira-tsony tato an-taninanandrano fa nihira tamin'ny vava dia efa nanomboka ny tomany nakatony izy ndray talata maraim-baovao nidina ny tanàna. Tany ampivezivezena tany anefitra tany tsika nahazo faminaniana ny ray aman-drenitsika, isokatra amin'ny fiangonana fa tsy tsika no hiditra ao, sokafana tokoa ny fiangonana, lasa ny manolotrony ny tanàna, tsika tany anaty trano hazo tany ivelan'ny tany. Tonga ny faminaniana, mbola ho azo tsika ny tany nanan-drano, mbola isokatra amin'ny fiangonana, tateraka izany, ary tateraka dolo, tsy misy nanombinana naray aza, tany mafy izay hanananao, fa tsy ny zanaky ny FPVM manandeha hiazakazaka tsy amin'ity faminaniana aty sy aroa. Nenao jerena tsara fa ny olona reny mitsiriritry ny anao Ny mpaminany sandoka tompoko dia be ho atahoaty eran'ny tanàna fa tsisy tanteraka naray aza.
resaka fotsiny andrasikely fa ho avy ohatra zao fa tsisy tanteraka io ary mandra-pahatanteraka izay ho tanteraka ary tsy misy zavatra marina miamseho mihitsy. Voaingana kely zao nisy olona nesako fa nitsaka tamin'ireo olona ireo fa za tsy hanonona anarana fa za koa tsy miady aman'olona dia tsy raharahako fa aloha izy anao izay ataony ihany fa manga rehefa masaka loatra dia menjera ho azy dia ohatr'izay ihany. Alao masaka potony eo fa latsaka ho azy io tsofin'ny rivotra e. Zay 5 taona le olona narary tsy nety sitrana. Ny mpaminany ato milaza fa sitrana, i ondry ato tsy mety sitrana, mifananana ny dorana ny zavatra rehetra mipotehana isy ato tsy mety sitrana. Farany nanontaniako amin'izay fa iza moa zany ty FPV malazainao fa niasa izy tonga tany amiko dia FPV koa moa zany nareo. Eno a, za tsy nahalala akory inona ny alehanao aty amiko. Ka za marary tsy mety sitrana dia efa taiza sy taiza fa za ohatra misy fahatsapana ihany ato amin'ny FPV manea sitrana fa za efa nesandry ianona ry antononiny teo daholo dia nisy anarana voatonona amin'izay anarana efa fatapatatra hatry ny ela. Ay! Dia io zany tsy haiko hoe normal ianao raha tsy sitrana. Satria na hiteny takin'inona eo ary izy rehefa tsy Andriamanitra tokoa ny mampiteny azy io tsisy ho tanteraka. Nataony fitondranam-bavaka dia nataony fampibebahana mena azy ny tenin'Andriamanitra. Tenin'indray mandeha any izy nesana dia afaka ilay aretina nandritry ny 5 taona tsy niverina intsony na indray mandeha ary hatramin'izao itenenako aminao izao. Tsy izany ho te hafanao sanatria fa io fanahy io ny ahafantarana an'io ny voany ihany. Mba mailomailo ianao mpanompon'Andriamanitra amin'ireny karazana fanahy be dia be maminany sy ny sisa ireny nefa tsy misy resultat mihitsy, sandoka io zay. Ny voany no maninona? Ary ny hamantatra an'io fanahy io zany ny tena tokony ho fahendrena ananantsika, aza mino ny fanahy rehetra. Hainareo zany teny zany sa tsy hainareo? Fa rehefa tena mahay miresaka nefa le olona atao mino ny fanahy rehetra ihany tsika. Zany sa tsy zany? Tena miteny anao fa raha sanatria mekohako eo anoloan'io biby dio ianao ka mandohalika fotsiny handray ny marika eo amin'io, very mandrakizay ianao e. Avava be mihitsy le olona. Ela be felona lela. Ela rery ny tehisa eo amin'ilay manana fanomezam-pahasamana eto an-tanàna dia rehefa zay mba miteny zao lazain'i Jesosy dia lazaina fa fanasany. Ho hitany lahy tsara ny ohatr'izao fa mivaliako teneniko ianao zay raintsika asianao raraka ao. Andao ary ho dia zay raintsika asianao raraka. Sof! Maty ny anjera teo amin'ny tohatra herinandro taorinan'iny. Izy moa tsy eto intsony tsy afaka nazava aminareo fa efa vovoka tanteraka izy zay fa efa tany amin'ny 3 taona lasa zany. Mila manana antoka tsara ianao fa raha vao manomboka milomano any anaty rano lalina any amin'ny resaka fanahy any, aleo mipetraka tsara. Misy ao zao farany teo zay tena nahatohana ny maro hatramin'ny ray aman-dreny dadarandrena tandra ary tena nisafoaka mihitsy izy zao adaly zao. Fiomana izy, tsy fantatra akory na eto ary izy zao na tsy eto fa mbola miteny anao anaiza andrelesanao ahy eto androany satria tsy mety miaino anarinay. Beba ianao dia aza meno an'io fanahy itsony. Jesosy io. Dia io zay mantsy azy hoe veloma ho ako. Tsika tsy eona intsony fa veloma. Ny asa napetraka Jesosy aminy izy mpiomana ampibebaka ny ray aman-dreny, zalo ny ray voalohany dia dada ny ray fanoroany dia tsy haiko izavoko ny rehetra, naniraka na pastera bebany daoly dia fanahy aminy miteny fotokanana mpiandry izy hatramin'izao nefa ny anarany tsy mety mivoaka isak'izay tinambavaka ny zavaiko tao ny anarany hoe inona ny tsy nampivoaka azy, inona ny soratany dada tao rehefa nanontany an' Jesosy. Marary ty olona ty, demoniaka. Na mifofofo faromotana amiko ary nareo tsy problema fa ho potiky. Fa io fanahy sandoka io tsy sangy aminao zany. Dia efa miteny tandremo. Raha mbola iconfirme 100% zay lazain'i Jesosy, io dada ao ihany. Zany inona fanambarana sy nofo sy ny sisany akomboko mivavako. Zay azahoana valina sy azahoana confirmation, zay azo lazaina, zay ihany no ambara raha misy azo lazaina.
fa tsy mahazo midedadedaka eraky ny tanàna amin'ity ozy Jesosy ozy Jesosy ozy Jesosy potika fa za de miteny a. Ny olona rehetra le samy mijery daholo, jerena ny tantara avy any Andravoahangy, jereo ny ray aman-dreny miaraka tamin'ny rehetra maty daholo ane fizy rehetra sisa. Misy idira fana mialina ohatran'ny Arona sy Miriam maty. Misy koa zay koa mba te hitovy aminao, zay koa mba te ao amin'ny toeranao. Misy koa zany de tena tsy tsindriana aloka mihitsy fa zay de ohatrao fa potika. Petraka tsara de mivavaka tsara. Za rehefa sendran'ireny olona hoe misy fanomezam-pahasoavana sy ny sisa ireny a, lalana nandratra ny afa tsy iverenako intsony. Vehivavy mpivarotra eny amoron-dalana no niteny amin'ny teny anglisy be tampoka, za nahita an'izany. Spoken hatramin'ny farany. Gaga ianao a, za tena variana, way, ahoana za? Fa tena teny zany teneniko anao a. Eo izy miteny aminao, pastor mamlalay, Jesus said, way sy ny rehetrarehetra. Zaga tsy fetsy nanao alim-bavaka zay, fa niloza tamin'io za rehefa nanomboka nino a. Satria tena olona tsy mahay anglais kosa, za mba manao master toteny akatsary tsy mahay speak otrazo. Ahoana izy mahay be. Lasa am'izay natato amin'ny data voanitsika tonga de izy mantsy ny data aza mipetraka reo anao fa hivavakintsika tonga izy indray no mibaiko eo ny ahitana ny lizy voalohany. Nampidiny ny data ohatry solomasony. Tsy nikipy izy tao anatin'le vavaka, za koa efa nanomboka tsy nikipy vao nahita le paoziny data, isy raha eto ah. Eo izy manangatana barabarabara. Eto mivoaka ilo ty fa demoniaka ozy dada matsy. Esao izy topasay rano e, tsy Jesosy zany e, fa tezitra ny anao vavy ny tabataba, miala anareo menakavy, oy. Tsy tantaraiko anao nytoy amin'ny fahazava-dozy zany. Fa loza nefa raha zany olona zany, loza, mbola velona izy. Indray a diso manofo loatra. Mitsiriritra le fiainam-panahiny hafa sy ny fanenao anao. Ianao a, ohatra hoe za zao mamilalaina ny anarako tsy honeny lava mihitsy akory ny anarako. Ary za tsy honeny lava mihitsy mandrakizay. Tsisy izay ampandrevirevy amin'izay nataony ny lava fa zay ho atao mamilalaina ny ampandrevirevy ah. De zay. Mamilalaina ny anaranao pasteur Siraka tsy ho dadarandrenatandro mihitsy ianao mandrakizay de tsisy andrevirevenao an'izay fiainana izay fiarahany amin'ny tompo hafa fa ny anao alaminy tsara de ohatr'izay koa tsika. Manahaka azy tsika amin'ny mahazanaka satria izy ny apôstôly Paoly hoe manafa tahaka ny anafako an'i Kristy fa ny mialina sy ny tsiriritra sy anao za tsy anjara antsika zany. Fa zany miteraka fahalovana ngezabe, mandravarravy mpaminany sandok io. Miala tsika raha miteny mahitsy a, feno an'io ny tanàna amin'izao fotoana izao. Tsy teny betsaka mihoatra noho izay fa samy miambina. Rehefa be vavy izy rehefa tsy mety miaina nareo de ny ato de ataoko aloha zay sy Jesosy ny fandamina fa zay sisa ny ao ohatr'izao e. Zay sisa ohatr'izao afaka miteny amiko izy raha miteny aminao. Tsy ny ray aman-dreny akory ny atao an'izany a. Fa rehefa miteny ny ray aman-dreny de manaraka tsika, eny tompoko. Zao lazainy Jesosy, manao an'izao ny FPVM zao manaraka tsika. Fa raha vao ny ankoatran'izay asa to de mino aloha, zay. Pietra tsara de mamitsah. Fa simba eo, simba ny fiainana. Zay a ny fizotry ny tantara. Miakatra ny olom-bavonjy, fahoriana mandritra ny 7 taona ao ampovoany ao azery Satana, verina fanondroany manitsaka ny tendrombohitra oliva hanao an'ilay arivo taona any Jerosalema. Misy ny ady Armagedona nanoloan'izay ao anatin'ny Vallée de Megidona eo anoloan'ny tendrombohitra oliva. Fanjakana arivo taona, fitsarana farany io le jugement dernier. Roa fitsarana. Miakatra tsika de Jesosy no mitsara voalohany, menanao ny satroboninahitra ny fiainana. Fa rehefa miverina fanondroany Jesosy ka tapitra ny arivo taona Andriamanitra ray no hitsara, i Adama no tsaraina voalohany. Mandrapatonga eo aminao. De eo zany tsy voavaliko fa za moa zany de ma conclusion za afaka miteny mety mbola hisy ho verina ny olom-bavonjy ary satria
eo vao misy hoe lanitra vaovao sy tany vaovao dia vao tena mandrakizay amin'ny mandrakizay eo vao tena hita hoe reto ny tena olom-boavonjy reto makaiza tsy haintsony hoe zareo ndray ve nipetraka aty ambonin'ny tany fa efa tsy tamanany ambony antsony izy dia nitatỳ ndray ve miakatrany fa eo vao misy hoe lanitra vaovao sy tany vaovao dia vakeo ny bokin'ny apokalipsy manontolo fa zay ny voalazany aho tapitra tompoko ny fanazavana miambena sy mitandrema amin'ny faminaniana sy ny fanahy sandoka zay ny tena tiako hiaviana zay mahatonga amin'ny teny aminay manana fiainam-bavaka fa rehefa feno vavaka ianao ny volany rehefa mangotraka tsy manatiny eo ny lalitra azo zay labozia rehefa mirehitra zany eny asiana labozia amin'ireny olona misy maty ireny fa ny sasany heverina hoe jiro nga nitarian'ilay olona maty tsy lovona fa mandroaka lalitra ny dikan'iny dia rehefa misakafo rehefa be lalitra be zao vokatra ny lejisy manga feno labozia mirehatra ny latabatra tsisy lalitra eo naray ary zay ny antsoina hoe dîner à la chandelle tsisy lalitra ary eto ny ara-panahanao fa rehefa mirehitra ianao vao miditra ny devolo tonga dia mitarainy may tsy tamany eo ray minitra akory fa ianao matimaty eo lalitra fotsiny ao anaty vilaninao rondasopo feno lalitra ny ara-panahanao zay misy fanontaniana ve momba ny boky apokalipsy tsy le resaka mpaminany teo ndray kory no teneninareo ianona ny ohatr' zao tsy manala barakolontsika tsy miteny fa aloha izy hoany zay mbola heratsy ary zay amin'ny apokalipsy 22 mbola manaova meratsiratsy kokoa fa efa very ihany hararoty zay mbola havelomana fa zay manao ny tsara aoka ia tsara hatrany zay olona manateny hiakatra voalohany dia miandro tsodrano dia tsisy mivoaka nareo amin'izay misy fanontaniana sa tsy misy ary nakaiza aloha reto dekona nga tsy manao fanatitra tsisy entrée gratuit zany androany misaotra ny tompontsika ny amin'ny zavatra rehetra anontany kely anareo manomboka mazavazava aminareo ve zany ny fisehon-javatra iseho amin'ny andro farany araka ny fanambaran'ny boky apokalipsy mazava tsara dia mba vakio le boky dia ray sy le afatra dia samy miambina azo zay manamasina tena fa ho avy Jesosy aka ny fofombadiny raha mbola mpanompo fotsiny ianao mbola tsy azo antoka tsara le ho voatoniny eny ambony eny zay ny le hoe tsy fantatra ianao navaiza hitanareo le lisy ny teny za efa namoaka demoni za fa nanao fagaganika ianao mpiasako aiza ny alalana ny miaraka amin'ny arim-bilany be sy ny sarindohany zanety be anao sy ny akanjo maloto be anao avany an-dakozy ny olona fery amin'ny mairie amin'ny andro fampakara Jesosy zany ele sy mpanao tany an-trano zany ene ny teny eny tsy fantatra ianao navaiza fa ny olona efa mihaja tsara efa mety tsara efa niomana tsara efa voasasany ho madio ny tareny volo efa tsara aoka zao mbola dety volo rehefa lava be volo zay lavitra be tsisy mpanety any aminay efa tena voaomana tsara reny miakatra voalohany tonga eo alohan'i Jesosy ndray zany atsarareo fantatro tsara ianao fa le anankiray mbola avy nikosika vilany sy nanasan'le carreau mainty be tao an-dakozia tonga dia tonga etsy amin'ny mairie etsy zany anambady an'io lehilahy bôgosy io anaky an'izany ve le olona eo midio ve ianao dia mibepa dia misoloha akanjo fa tsy pozinao avy nanao grand ménage no entiny eto amin'ny altara hoe atao mariazy marina na lehilahy be fitiavana tahaka n'iny ary ianao eny tompoka eto anoloan'ny altara eto amin'izany mety sa tsy mety fa ny olona rehefa ho atao mariazy tadidiko tsara mihitsy zany tamin'izay natao mariazy tena voateny mihitsy zay moa tsy hoe mamely lafo amin'ny saribona hoe ahoana fa tandremo ny saribon amin'ilay ho tanana tandremo mihitsy mandroandroaka tany sy ny sisa indrindra ho an'ny ramatoa ny tananao io ary mbola ho asiana faux ongle sy ny sisa sy ny rehetrarehetra mba matory tsara fa dia kepaka be ny tare sy ny sisa sy ny rehetra amboarina miomany mariazy etỳ an-tany ianao atao mariazy amin'i Jesosy mbola manao be ny ady ao anaty ota manao krôlina kely ao anaty piscine ny fahotana tsingevana mihitsy tsingevana kely manao do kely ao anaty fahotana io sady efa mialina mbola miteny ratsy mbola tsy femivavaka ihany manompa olona koa eo amboniny izay mety ve zany efa mandeha ve ndraninareo aty an-taninarivo aty efa mandeha sa mbola tsy mandeha misy olona manko zao hitako dio mba tsy anao hoe pastera tena mividy ranomanitra zao vahaolana fa ahoana tsy dia madio tsony le rano isasana izy dia efa hoe mba nisasa fotsiny dia zay ny zava-dehibe dia mihosotra eau de toilette Victoria Secret sa inona moa ny anaran'le ahosotrosotra le manitra be midonaka dia zay mantsy anazy ohatrany tsy zay ngamba ny vahaolana fa misasa amin'ny rano madio dia sasana amin'ny rano madio ny akanjo dia ohatr'izay koa ny ara-panahy
sasao amin'ny rano madio dia amin'ny tenin'Andriamanitra mana-masina tena miomana eo amin' Jesosy fa ho avy izy afaka mbola manamafy fosy manamafy sofina zay hoe si tsy maninona zany zay aloha andeha voaloha fa mandra-piona zany raha sendra misy filazana re amin'izany tsisy pastera tsonona ny asomanandray fa izy ny postela midiry fa mety lasa zay tsiny amin'izay tiako tenenina zay misy manangatana anata voana teto dia valiko ny fanontanianao midina avy any an-danitra Jesosy ny olom-bovonjy hiatrika an'le millénaire na le arivo taona ao a Jerosalema ao Jesosy ny mpanjaka mbola misy olona be dehibe any ivelan'ny Jerosalema amin'io ary mbola misy fiainana eran'izao tontolo izao azo zay Satana fotsiny no afatotra dia tsy misy manota ny olona rehetra eran-tanina ray ary fa ny ao a Jerosalema miaraka amin' Jesosy no tena mandry fa izay fi ny any ivelany any zany zay fiainana any tsy fantatritsika satria zatra ho avy zany ao fa rehefa voaina le devoly dia amitaka ny olon-drehetra indray izy hatramin'le tao a Jerosalema zay vao avy ny fitsarana farany zay vao fitaka farany eo na le tao a Jerosalema ary zay le teneniko hoe conclusion mety mbola ho very azotsika ny olona tsy lany tamingana mihitsy mandritry ny fotoana rehetra fa misy olona foana ny hiteraka foana ny na mandritry ny arivo taona zany raha mbola misy génération firy rehefa tsy misy hotatsony dia tsisy matytsony ka ao anatin'le arivo taona tsisy matytsony fa fatesana hoe tambiny niote mifatotra ny devoly tsy misy hotatsony eto ambonin'ny tany ao anatin'le arivo taona ny tsy misy matytsony satria efa nofo vaovao io fa tsy tia nofo tia tsony vao miala eto any ity nofo ity dia mahazo nofo vaovao miakatrany zay nofo vaovao zay midina eto amin'le arivo taona zay nofo vaovao zay le nofo voalohany any Adama sy Eva fony izy mbola tsy nanota tany edena mazava misy nofo anankiroa tsika zay nofo voalohany ara-tsoratra masina foana fa rehefa mahay tsara an'le baiboly ianao azonao foana tsanga ny vavaka sika matoky ao tompo azokony teninao teny soa mafaly nomena azokony teninao teny soa mafaly nomena aisa mahatoky anao zay hatramin'ny farany fampanumponao efa nividinao ka tsy arinao ary zanakao sy asan'ny tananao mba tsy ho mpanompo fotsiny izay fa mba tena ho tonga sakay zaro tonga vady ampakarinao Jesosy maro no misakana ny dianay tsy ho any aminao ampio izay mba handresy anoloan'ny fakapanasyny adi-panahy rehetra dia terizy izay ho mpanomponao hatramin'ny farany fa reo devoly satana Jesosy izay mampiringidringitra ny tinofinay ity mino anao kosa izay dia nomena fahefany tsy avelanay amatotra anay tsony indrindra tsy hanarakaraka anay tsy hamaly faty anay satria hafa baraka teto izy androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta andratsanana sy amin'ny tena
Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Fenoiana hely avy aminao izay. Raha kofingerana ranao Jesosy, voatosy ny fananao masina, dia mba hirehitra ny jironay, hirehitra ny solika hiandra ny fiverenanao, ary ho mpanompo azo antoka izay fa hitsenanao amin'ny ora isehoanao eny amin'ny raon'lanitra. Momba anay Jesosy, tary lalana anay. Rainay eo izay ny an-danitra, ho amasinina ny ainy anaranao, ho tonga ny ainy fanjakanao, tao anay ny sitraponao, ety atany tahaka ny ainy an-danitra. Meo anay ny onianana sasa ho anay, ary mamelana elokay, tahaka ny namelana izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapana, manafanay amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Raisy ny sotrano. Hitanao Jehovah ka hiaro anao. Hampamirapiratra ny tavany aminao izy ka hiantra anao. Hanandratra ny tavany aminao izy ka nomeanao fiadana na tanteraka ny teniny aminao hoe efa nifidiako tsy mbariko. Ary zanako sy asan'ny tanako adidiko eny amin'ny raon'ny lanitra ny fotoanako aminao Jesosy androany. Anao ny tera, anao ny asa, anao ny voninahitra. Tanora namanay mba maty, Jesosy nao mitarika ny dia, Jesosy nao mitarika, kanaiza no alea, banjino izy fa tsy mba. Tanora aviare ande ambande iaraka iasa, sai kely vitanao tsy mety, fa voasoratra hoana. Tanora aviare ande ambande iaraka iasa, sai kely vitanao tsy verire, iasa zay Jesosy, hamory olona ho ao aminao, hitory ny filazantsaranao, anao ny asanao, ny asa-pifoazana mba hibebahan'ny olona, mba ho maro ny malagasy ho voavonjy amin'ny andro iverenanao indray. Azo satro-boninahitra daholo ny mpanompo ny asa tampinoana tampitiavanao anao Jesosy, ary famihana aminao ny amin'ny raon'ny lanitra. Ho tanteraka tokoa anay izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Voninahitra aneo an'Andriamanitra reriany. Haleluya. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, enika ny voninahany tany rehetra. Petraka kely sika dia mirary soa antsika rehetrarehetra ho tahian'Andriamanitra. Raha misy namana akaiky na havana sendra mody mandry tampoka nefa olona tena nanompo ny tompo ny fampahirezana sy ny fiononana, dia izao ihany hoe eny amin'ny rahoan'ny lanitra ny fotoana, mbola eona amin'ny andro anankiray. Ary raha tsy miona ety eny ny fotoanan'ny olona mino dia iny ny fanatitra fa tonga dia ndao aloha hipetraka fa ho averin'i Jesosy aminao eny amin'ny raon'ny lanitra. Ka ho anareo mpanao aridrato sy ronjato dia hivoaka eny ny konty tena marina zany teniko anao zany dia samy miezaka manao ny asan'Andriamanitra arak'izay vita amin'ny fo mba tonga teto ihany. Ary za miarapa tompoko, andao sitsika hira anankiray dia izay mahavita zany tonga dia afaka mandeha mody aorianan'izay. Pastera tena mbola maika be mihitsy fa sady mbola misy fahorinany, misy adidy tsy maintsy vonjena, dia tonga dia samy mody fotsiny aloha fa tsisy miresadresaka tsony ao aorianany fotoana zay. Aiza no misy zakany telefony
fa lato any afaka mandeha anazy fa manao installation anazy.